Klasy tovavy ankafaliana no iarabako antsika rehetra izay tsy misaraka aminay eto amin'ny fahitalavitra Real TV Madagasikara. Ao amin'ity alina ity ampifaliana no anasanantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany indray ny fandarana l'invité du jour izay tapany voaloha amin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao ny Real News ny vaovao maro ny soraka anao anaraka izay tapany voaloha zay ny vaovao atsika ary asaina zany tsika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany araka nefa nampifantarina antsika dia vahiny ao anatin'izao fandaran'izao ny Solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany amin'ny district ny Fidèle Razara voafidy tamin'ny anaran'ny Antoko Madagasikara ny député Fidèle Razara Pierre miarabanao ary manasanao androso tanaty efitrano tokoa. Miaraba ny mpanaraka ny fandarana amin'izao hariva izao mino fa iaino tsara ny olona ao anatiny adihevitra fanaovantsika amin'ny rahalahy eto ary mba tsy ho tapatapaka koa ny jiro anareo anivon'ny jirama mandrapatapitra tia fandarana zay ataontsika ty. Mankasitraka monsieur le député ary ampifaliana araka nambaraka teo ny andraisana anao satria ela ihany ny andrasana an'izany député Fidèle zany hiakatreto amin'ny plateau-ny l'invité du jour ary isorana moa ianao zany ny amin'ny fahatongavanao lazanatra anay zany efa tsara tsy hivina amintsika ihany izany vahinitsika zany anisan'ny vahiny izay manana kasikety maro ihany ianao monsieur le député satria anao dia Solombavambahoaka zany voafidy tamin'ny anarany Antoko Madagasikara tany amin'ny district ny Fidèle voatendry ihany koa ianao tsy ely zay ho responsable ny communication ny Antoko Madagasikara raha tsy diso ampikambanao anatin'ny gogona ihany koa ianao ary patron de presse araka ny fantaritsika flotale général eo anivon'ny zaid radio télévision zany vahintsika zany izy moa dia ray mpianakaviana ary fitaratra eo amin'ny fiarahamonina dia ataoko hoe leader d'opinion ianao satria dia karazana efa manolo tena ho an'ny fiarahamonina sy ho an'ny firenena mihitsy ny fahafantarana an'izany Fidèle Razara Pierre zany mpanao gazety fantadaza ary ikoizana eto Madagasikara eto ety ampendohana mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny adevitra raha sitraka ao mba te anararoatra kely ihany satria mampanao gazety inona no mety hoe anjara brikinao monsieur le député amin'ny fampandrosoana nyity firenena fampandrosoana nyity Madagasikara ity iara-iakatra ve sa iara-hidana araka le iran'ny maleo zay ny atongavanao eto ve ataontsika hoe isitona lakolosy sa mba anome fanazavana na hitondra hevitra nde ataontsika hoe objectif na constructif ho an'ny firenena monsieur le député. Ny zavatra hoentiko eto dia fifampitaizana zay aloha zany ny zavatra tongavako eto fa amintsika manko ny milaza ny marina matetika mandratra dia le faharatrana no tena mitoetra any anatin'ny fosy ny sainy ny olona voaresaka mazana ao anatina fandarana ohatra nytony na fampatambavao ohatra nytony fa sy le fifampitaizana ao anatiny hoe tsika nge raha tsy mifanitsy dia tsy afaka mandroso fomba fiteny foana le manao diantana tsika manao jeritodika dia mibanjina ny hoavy mba androso zay zany le izy kanefa mazana rehefa ataonao ny jeritodika ny lasa ibanjinana ny hoavy dia misy tsy mazaka an'izay ary eto amintsika fomba fiteny moa hoe tsy mazaka demokrasia fa ny tena marina ao anatin'izay dia tsy mazaka n'le fifampitaizana ao anatin'ny iainantsika n'izany demokrasia zany nyeny fa na dia ty amin'ny fanoherana anao zao teny teny hoe za ao anatin'ny Antoko Madagasikara mpanohatra zany dikany fa na za eo anatin'ny fanoherana ary mbola tsy mahay ny tena anjara ndraikitry ny atao hoe mpanohatra eto amin'ny firenena satria zava-baovao zany mbola resy lahatra aloha zany nareo fa mbola tsy tena voafehan'ny Antoko Madagasikara zay tsy hoe ny antokony tsy mafy azy fanoherana zay tsy hoe ny antokony tsy mafy azy fizahay ao anatiny zany hoe ny antoko matoa nahaka ny safidiny dia miditra izy zany ao anatiny hoe itsika dia manohatra antoko zany efa tsy miady hevitra aminao ntsony vao miteny hoe tsika Madagasikara mpanohatra zany fa le olona ao anatiny no mila manaraka an'izay satria ny zavatra nazatra azy teo aloha dia tsy maintsy mifanitsy ato anatiny hoe tsy zany ny anjara ndraikitry ny mpanohatra ohatra zao ka ohatra aminao raha nandeha zao tao amin'ny antenimieram-pirenena ny resaka lalàna ho an'ny marefo izy fiteny zareo azy sy ny ory moa tsy zay loatra ny andikako an'le VBG fa hafa mihitsy fa rehefa nandeha ila dia tena hoe nitoetra amin'le toerany mampanohatra zany hoe raisinao ny lafy ratsy ny lalàna iny hoe inona ny mety ho fiatraikany ity eo amin'ny fiainam-piarahamonina
hamotika n'le fiarahamonina sy ny sotoavina malagasy ao anatiny dia ianao no manitsy zany hoe tsy mety eto amintsika ty lalàna ty fa andao tya ho haitsika betsaka moa zany hoe satria maro anisa tsy mandinika akory an'le lalàna na hoe isy lafiratsy na isy fiatraikany ratsy za miandry ny tena fiaran'io fa amin'izay fotoan'izay dia apatsiahy hoe zay le nandavako azy fa na enao rery azy ny ao anaty teny meram-pirenena no mijoro manohatra an'le izy tsy manaiky an'le izy dia zay ny atao hoe anjara toerany mpanohatra miteny ianao zany hoe tsy mety io ary mandahany io ianao dia maneho ny hevitra ao ianao zay zany le izy fa tsy hoe ity lalàna anankiray ty misy ampahany ohatra metimety amiko fa misy ampahany kay tena tsy mety fa ianao zany rehefa mandany lalàna amin'ny Solombavambahoaka dia lanina isany andininy aloha io dia aveo lanina faobe ao amin'le andininy mety misy maresy lahatra anao fa rehefa faobe io dia tsy resy lahatra ianao zay ny anjara toerany mpanohatra hoe rehefa faobe dia manday ianao hoe io lalàna mihitsy ny tsy mety aloha zany hoe tokony adikevitra zay vao apetraka dia esorina zay hita hoe tiange manelingelina atsika atao anatin'ity lalàna ty zay zany ny tiako tenenina hoe ny anjara toerako ny anjara briko entiko eto amin'ny firenena dia ny mifampitaiza tsy hoe zany anakendry hitaiza tsy zay fa mifampitaiza zany hoe misy fanakalozana zany mifampitaiza amin'ny fiarahamonina fiarabelona miresaka za rehefa mandeha na manao meeting na manao descente na miresaka eny amin'ny fokotany za dia mizara foana ny larana taribiako azonareo marininy zany naiza toerana alehako ka misy olona mangataka ny larana taribiako mbola tsy arinanao hoe za tsy amme fa rehefa mangataka an'iny olona dia ameko ninona ny antony ahoana moa ny fampiresahany amiko raha ny larana taribiako ary tsy ananany aiza ny ahitany anazy za sy ny didy ataoko isan'andro hoe makany amin'ny QG makany amin'ny radio makany amin'ny assemblée nationale midina any Ambatondrazaka tsy ampy mihitsy fotoana ifaneraserany amiko fa rehefa manana ny larana taribiako izy afaka miantso anahy Monsieur le député ho resantsika mihitsy ny andraikitrao amin'ny Solombavambahoaka anao aoriana kely ao fa hijanona kely eo amin'izay mampanao gazety zay ihany tsika ny mpanao gazety Fidèle Razara Pierre amin'ny mampanao gazety anao no anononako monsieur le député hoe manana anjara toerana eo amin'ny sehatry ny politika isika mpanao gazety toa ny asa raha indray ohatra misy vitsivitsy ihany ngamba ny ory tsy lavina raha laindimy zay nisoratako ato ny Roli Mercia Rindrianjato izao ihany koa Gilbert Rarjatovo Setaratovo Varsona eo ihany koa ry Iontina Rialy Laratina Rakotana Zafy andria Tongarivo zay efa samy lasa ministra avokoa reo na izao Erika Rakoto Arso koa raha tsy diso efa talehan'ny famoahana atao amin'ny DMD tamin'izany fotoana izany ka zay ny antony ametraka fantaniana hoe mahafapo ve ny fandraisana anjara ny mpanao gazety amin'ny firenena eto Madagasikara ny resantsika raha zay lasa izay sy ny mbola ho avy ny tiako atongavana raha itsika fantaniana dia ianao zao io miaraka amin'ny Antoko Madagasikara mety ho lasa ministra ihany koa ianao atsoatsy na atsy aoriana kely atsy ao anatin'izany fandraisana anjara ny mpanao gazety amin'ny sehatry ny politika sy ny firenena zay tompoko io tsy voatery hoe mpanao gazety na mpitondra fiaramanidina io dokotera io pahetekareny io mety ho lasa amina toerana be da be na DJ io mety ho lasa toerana enjana be tsy voatery zany hoe tsy maintsy mpanao gazety ihany no tonga amina toerana enjana sy raitra zany amin'ny fandraisana raikitra eto amin'ny firenena fa io tonga amin'ilay zavatra teneniko zay foana hoe ny safidy no mamaritra ny anjara mila manana safidy mazava ianao eto amin'ny fiarahamonina Gasikara rehefa ohatra ka hanao zavatra hoe za dia isafidy itory-teny paster ianao zany dia any am-piangonana sy amin'izay toerana mifanandrify amin'izay sy mifandraiky amin'izay no misy ianao dia tsisy olona hiady hevitra aminao raha ndeha moka dia voly ery amin'ny arabe ery ianao ndray andro any satria ny safidy hanao paster ianao ohatran'izay koa ianao raha safidy ho mpanamory fiaramanidina dia tsy azo amenanao mihitsy ny serainga andana tsindroa mihitsy taritsy fa mety any amin'ny tsy falehany tsindrona mandeha dia ohatr'izay le izy samana safidy dia iny safidinao iny no mamaritra ny anjaranao rehefa ohatra ianao zany ohatra hoe safidy anao miaramila dia mety manenjika dalo dia mety maty mibasy fa ho anao manokana zany zay safidy zay ma zany safidiko dia hoe serasera ato anatin'ity tontolona serasera ty ny safidiko dia ny serasera afaka miantsehatra amina tontolo be da be tsika ny mpanao gazety afaka mandray ny anjara andraikitry ny ataoko hoe mpahay-toekarena afaka mandray ny anjara andraikitry ny mpahay lalàna ary mpanao gazety samahana formation nataony fa ny itovizana dia ato amin'le sehatry ny fampitana n'le vaovao
ny atsika eny tena marina dia hoe mandray tsika dia mampity. Zay zany tena hoe mampanao gazety, manao manao fanadihadiana, dia avy eo mampita an'iny any amin'ny olona. Dia misy lafiny roa amin'izay le fampitana an'le vaovao any amin'le olona. Misy ny hoe fe fotsiny ny asehontsika. Iny le reported speech. Dia fe zany no mandeha. Fa misy avy eo ny hoe famakafakana. Iny any arinan'ilay zavatra nitranga vao mitondra ny heritreritrsika amintsika. Ny famakafakana dia tsy misy ligne anankiray mazava hoe tsy maintsy ohatry izao ny anaovana famakafakana. Fa arakaraky ny zavatra maresy lahatra anao. Zany ianao zany raha ohatra ka resy lahatra any amin'ny 13 ohatra, dia any mizotra ny fitodian'ny famakafakanao. Raha resy lahatra ty amin'ny fanoherana ianao, dia mitodika aty koa ny famakafakanao. Fa anjaran'le olona mandray no mieritreritra hoe le noentiny rahalanakary amin'ny 13 ve no isa le ty amin'ny fanoherana. Dia izy no mahatsapa zany ny zavatra ataonao. Amin'ny voalohany ianao mety tsy arahany ange. Izy inona koa ary zany teniny ty namana mpanao gazety zany ohatran'ny hafahafa. Fa rehefa avy eo amin'izay izy mandinika zay ohatra marina zany zavatra teneny ty olo zay. Amin'ny voalohany mety hoe olona zato ny meno anao aloha. Ndany ange mba mijereva ny compte fleurir koto malala. Dia jereo ny tany voalohany hoe firy ny haino azy. Dia jereo indray amin'izao ary firy ny haino azy, niakatra sa ny haino. Matoy miakatra zany dia misy dikany ao. Tsy hoe ty andany andro dia andao raha mba hihaino fleurir koto malala. Fa hoy izy ohatran'ny zavatra hitany amin'ny tombona le nitenen'ny fleurir koto malala andao indray milahady manaraka. Zay io. Satria fifampitezana le serasera. Ary ny serasera azo eritreretina mihitsy hoe monopolizen'ny olona amin'izao fotoana izao tsisy an'izany intsony. Tapitra monopole. Ary zay no mahasarotra ny ty asa tsika ty. Satria na ny olona tsy niainan'le izy ary tsy nataoko hoe nandranto fa nivozam-pahalalana tao anatin'ny tontolo ny asa fanaovana gazety aza afaka manao an'le asa tsika amin'izao fotoana izao. Monsieur le député, anisan'ny tsikera mamaivay izy omen'ny olona anao ny amin'ny tsy ahafahanao manasaraka an'izay kasikity roa zay amin'ny mampanao politika zay nalany anao Solombavambahoaka sy amin'ny mampanao gazety anao betsaka ny mpanao gazety. Tsisy lalàna amin'ny feny ka. Nanapa-kevitra hoe za tsy hanao tsony. Ameo anany texte. Fa ianao tsikera zay ka safidy le izy. Le tsikera amena valiny. Ameo anany le texte. Io rijateny daholo mitondra. Ny asa mampanao lalàna dia tsy azo ampivadiny amin'ny asa mpanjakana ozy izy afa-tsy ny sehatra amin'ny fampianarana. Fitsy ny teny hoe tsy mahazo manao gazety ianao. Ministra ary mbola moatahoatary amin'ny any ohatrany hoe io tonga amin'le hira ty tsy télé amin'ny babanao na radio le hira raha le hira zany fa ny ministra fandimby ao efa misy manao copie-coller an'le teo aloha le amin'izao. Eo izy mandritra ny tsy haiko hoe firy minitra anazy rery le télévision mpanjakana. Tsika zany hoe député fidèle sa député no manao famakafakana isan'andro amin'ny radio. Rehefa nisanao an'izany zoko teo aloha. Laurent Marsa. Omgi. Nanao an'izany Solombavambahoaka ny avy reny. Io aoka zava mandeha amin'izao fotoana izao amin'ny fahitalavitra raha vavy sy radio raha vavy io ange. Solombavambahoaka nanao an'io tamin'ny fotoana andro reny. Sao dia adintsika. Manaraka ny zoko teo aloha zany manaraka vahana fotsiny tsika za mahay manao copie-colleko. Ataoko. Iny ary anisan'ny tsitratsitra tsy atra zay amin'ny mampanao gazety tsy maintsy napetrako zay andriamatoa Solombavambahoaka. Anisan'ny zavatra anankiray aloha vao mahita an'izany Fidèle Razara Pierre zany tsika dia hitatsika amin'ny fahitsina. Ankehitriny nefa ianao zany zao tonga amina sehatra politika anatin'ny antoko tiako Madagasikara zay tena nagaga ny maro mihitsy fa zany antoko tiako Madagasikara zany dia maneho hevitra tamin'ity raharaha mamaivay ity ka evin'ny fanontaniako hoe inona ny tena tanjony ny antoko tiako Madagasikara amin'izao raharam-pirenena zao andriamatoa Solombavambahoaka ny Madagasikara dia ataontsika hoe anakorotana ny saim-bahoaka ve nareo sa mitady toerana ve nareo sa hanonga-panjakana ve nareo raha itsina ny fitenenana sa mba heritreritra ihany koa ny fampandrosoana amin'ity Madagasikara ity amin'izao raha mamaivay amin'ny firenena zao tompoko. Raha fanjakana mila ongana mionga-potsiny io ohatra mangamasaka. Saingy lanim-bahoaka izy andriamatoa Solombavambahoaka tamin'ny lanim-bahoaka sy tsy ny olona mitondra nge miongana na lanim-bahoaka natongavany teo natonga tamin'izay natongavany teo fa iny izy milatsaka avy any amin'le mitondra iny zay nila zany hoe niongana izy. Fa tsisy olona miongana zany raha tsy tonga eo amin'ny sehatry ny fitondrana. Fa nareo aloha zany tsy hanongana ao anatin'izao raharaha zao. Satria tsotra ny antony io mionga-potsiny. Ary ny zavatra ny tenenina mikasika an'izany manomboka voapirofo amin'izao fotoana izao. Ary za dia miteny foana. Ange manao famakafakana isan'andro lasinainy hatramin'ny zoma. Inona zavatra ny atanako ny olona. Aza maiky nareo amin'ny ongana ny andriamatoa Andry Rajoelina.
filoha-tsaina mambahoaka satria raha maika ianao zany de misy zavatra rahatenao ao anatin'le izy inona le zavatra ho rahaten'le olona ao anatin'izay tsy hitanao ny aratsiny ipitondra io a rehefa tonga eo amin'ny fitondrana de hoy tsika hoe tian'olona tena mambahoaka atsaina izy amin'ny fifidy anazy fa raha ohatra ka malelu n'olona iny zany hoe tsy lany amin'ny norme de tsy hay ny mitondra ny firenena io ary sarotra ho an'olona tsy lany amin'ny tena marina ny mitondra firenena ohatra ny tonga de voan'ny ina re any Antoliara misy fitenena azy hoe boka vita ohatra ny tonga de voan'ny tsiny ohatra ny misy tsiny manaraka zany de lasa ohatra ny verivery hevitra zany ianao a lasa ohatra ny domelina tampoka de tsy hainao mitondra le firenena zavatra tokony ho tsotra kely ary raha sery vitanana malaza de amin'nao vatotra koa zay zany nampiongana ny filoha teo aloha marika ravalomana tamin'ny 7 satria zao ny antony azavaiko raha ohatra zany raisitsika ao anatin'le izy tiako manko le fanontania teo hoe ao anatin'ny tiako Madagasikara ianao i mahafinaritra na mihitsy ny fanontaniana io satria de zavatra zay zany mila fanazavana koa da hoe tony fazavana fa maninona ny tonga ao anatiny atao hoe tontolony antoko tiako Madagasikara zany Fidèle Razara Pierre zany androany satria ny antony de tsy tokony hagaga ny maro fa zay ny tsy haitsika amin'ny politika eto Madagasikara ny politika tompoko de tsy tsangan'olona fa tsangakevitra zay zavatra zany mila tazomin'ny olona tsara zay rehefa hanao politika izy dia tsy tsangan'olona hoe io GASCAR gosy GASCAR reveko mitady aloha hiaraka amin'iny tsy zay le izy fa inona ny hevitra hoentin'ny GASCAR ho an'ity firenena ity mety amiko ve zay de rehefa manaraka ny GASCAR de misy tanjontsika inona ny tanjony vao nirotsaka ho be ny tanàna Andriamatoa any Rajoelina nafatarako an'Andriamatoa any Rajoelina aloha tsara ihany ampahafantarina vahoaka de ia tao anatin'ny fankalazana atao hoe andron'ny radio teto Madagasikara journée de la radio tamin'izay fotoan'izay a rehefa nandondomaravarana tany amin'izay eritreriny teo amin'ny fandraharana ny talehan'ny tale général ny injet tamin'izany fotoan'izany tanora mifampiresaka miara miresaka mazava tsara inona ny tianareo atao omeko an'izao nareo ary atao fitititity aja tsara ny zavatra mifampiresahana nafinaritra ny fiarana rehefa nirotsaka be ny tanàna izy zany resy lahatra ianao olona niresaka taminao tsara le olona taminao anao ny andron'ny radio tsisy zavatra lafy ratsy nitanao mihitsy ok mety io ary any mba hafaliana hita tamin'izany fotoan'izany satria zay ny mba nazahoan'ny mpanohatra tamin'izany fotoan'izany satria raha natadidinareo de tena nanaovan'ny prime ministre Jacques Sila ironie mihitsy tamin'izay hoe maivana ny mpanohatra teto Madagasikara atao amin'ny antenimieran-dolona hoe tena tsy misy lanjany ny mpanohatra de mba fandresena anytokana azo ny fanoherana tamin'izany fotoan'izany de nazahoana Andriamatoa any Rajoelina ny tanàna Antananarivo ok faly aloha zany teo tsisy hoe ao Andriamatoa be ny tanàna ataovy lasa mpiara-miasa aminao na miverina ka ny Ambatondrazaka au contraire lasa nandeha namboly vary mihitsy ary tamin'izany satria nanana olana kely atao amin'ny sehatry ny haino amanjery zay le sako koa tamin'izay fotoan'izay de lasa nandeha miverina ozy aloha ho any an-tanàna zazana katatsa marina fa gendarme ny dadako fa manana tanimbary izy aloha karakara ny tanimbary ny dadako rehefa nidina tany de namboly inona zavatra nitranga mikatona le fahita lavitra le viva miantsony namany zay niarany tolona tao anaty zany hoe fahalalana sy fanaova gazety tadidio fa nisy ady tamin'ny fahalalana fanaova gazety tamin'ny tondrana Andriamatoa marika ravalomana tadidio zay ary teny amin'ny kianjan'ny trésime mihitsy ny tarihan'ny Zokbero Limercia Mac Alphonse tamin'izany fotoan'izany manao le tapimbavy reny tsika tapenana vavana zany hoe ohatran'ireo le misy coronavirus amin'ny fotoan'izao hoe satria voafeny tsy misy fahalalana sy fanaova gazety lasa rehefa natsona zany tsy nametra-panontaniana ndray andro akory hoe za tsy hoanina hoe inona ny ataonareo fahoana tonga de tonga ary rehefa tonga tao amin'ny viva hoe misy fandaharany ty satria nikatony ty de manao fandaharany tsika fa makafakana ahafahana mandresy lahatra ny olona fa misy zavatra tsy rariny eto amin'ny firenena ok tsisy olana mihitsy na ray anjara mavitrika eritrereto amin'ny vanim-potoana anatongavako
mbola ao anatin'ny vanim-potoana fanetsana any Ambatondrazaka. Dia nangataka fotsiny hoe mba hameo kely herinandro aloha mba arafidrafitra le asa any an-tanimbary fa hiverina hiakatra rehefa avy eo anampy anareo. Nanao fandarina indray andro dia lasa. Tapitra ny herinandro miverina avy any. Dia tao amin'ny vivaka. Nao fanentanana. Miara miresaka tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe zao ty zavatra ataontsika ty zao. Zao ny tanjona hotratrarina ao anatin'izany. Hoe tsy mety tia misy didijadona eto tsy mety Andriamatoa Marakaravalomanana. Okey. Tanjona anankiray zany dia hoe hiady amin'ny fahalalahana. Anova. Zay misy le terme hitondra fanovana eto amin'ny firenena. Tiary. Misy zavatra ohatr'izany indray ve GASCAR? Hitondra fanovantsika eto amin'ny firenena. Anova. Hiady amin'ny fahalalahana. Fahalalahana amin'ny ankapobeny, fahalalahana amin'ny teny, fahalalahana fanaovana gazety, rehefa mety fahalalahana. Nandeha io naomby tokoa ary zay ady rehetrarehetra zay ny rahantsika nafantatra ohatra ny ahoana ny hafarany tamin'ny 7 fa ity ny zavatra nitranga. Rehefa miady amin'ny fahalalahana dia zao mitady ity io. Ny fahavalon'ny fahalalahana dia mety eo akaikinao fa mety ho lavitra anao. Ary mety ho lavitra anao fa mety eo akaikinao koa. Fa rehefa tena azo ary le fahefana teo am-pelantanana Andriamatoa Marakaravalomanana zay nahongana tamin'izany fotoana zany. Tadidio tsara fa nanonga-panjakana zay. Tsy ndriko mihitsy zay teniko zay hoe nanonga-panjakana. Ny antony ny lefa ny président Marakaravalomanana niala tao amin'ny lapany amin'ny volohany. Tsy hoe iny izy mivoaka moramora dia fandray tanana dia hoe soava-tsara iny fanjakana hoentina loatra tamin'izy niresena tamin'ny fifidianana teo. Fa nitsoka ny antony dia ity nanapoahana lance roquette teo ambonin'ny tafon'ny lapany avoloa io. Zany hoe maramila zany no nanao an'izay tamin'izay fotoana zay. Nilefa ny président Marakaravalomanana tsoka. Marina fa nisy le fanarahana hoe teny amin'ny episkopa fa nanjavony iny tsy vita hatramin'ny farany dia maramila zany no nanampy. Négociation ty tsy am'le intsy fa tsy namokatra. Tsy namokatra daholo le izy. Dia niafara tamin'izay teneniko zay hoe rehefa mipoka le roquette teny avoloa avy eo amin'io bypass io no nalefa le izy. Dia nilefa ny président Marakaravalomanana tonga amin'le fiteniny tanora hoe nibanaka io avoloa io dia samy naka an'izay ny batainy tao. Ninino. Zany hoe zany raha olona mandimy fahefana ianao tsy tokony misy fanarorotana hoe misy pillage ao anatin'le lapa fa miditra normal. Ohatra hoe niala zao Rajoelina Normapena dia miditra Andry Rajoelina tsy zavatra mibatainao tao avoloa. Le mibata tao ary nadoboka. Nefa hoe fitaovana anazy dia nadoboka zao fitondrana zao ny mpiara-miasa ny mpanolo-tsaina manoka ny Andriamatoa Rajoelina Normapena tany amponja mihitsy. Zay le tiako tenenina hoe raha tena ny fandimy fahefana dia tsy zavatra narotona tao fa naongana président. Nongana président Marakaravalomanana. Tsy manino zany hoe zay zany zavatra andrana. Fa zao rehefa nanala ianao dia ny zavatra nampanantena ianao dia hoe anao tsika fanovana. Hitondritsika ny fahalalahana. Fahalalahana aloha resahako anao voalohany GASCAR. Kianjan'Ambojatovo. Andriamatoa Andry Rajoelina jereo ny sary. No nitokana an'io ho kianjan'ny demokrasia. Fa mandrapatapitra ny teteza mita ve kianjan'ny demokrasia. Ray zay. Zany hoe le fahalalahana zany raha ny marina. Rehefa nitokananao kianjan'ny demokrasia Ambojatovo dinga zay afaka nanao hevitra teo daholo ny olona rehetra. Fa ny hafarany na hidiny Andry Rajoelina tsy ho kianjan'ny demokrasia indray rehefa avy. Zay le fahalalahana. Efa tsy mitovy amin'ny hevitra zay a. Hoy zany le tsy manohana tsangan'olona fa tsangakevitra. Ny hevitra zany dia hiady amin'ny tsy fahalalahana tsika dinga zay manome malalaka. Tsy nomena malalaka. Ao zay. Resaka fanovana. Nataony teo aloha ihany. Pira noho nataony teo aloha zany resaka bois de rose. Ny resaka kroma. Tato amin'ny fitondrana Andriamatoa. Za zao no namoaka ny profo ny kroma 1 million d'euros. Tamin'ny fitondrana teteza mita. Manjavona ny volam-bahoaka. Ngaina sanamaly an'izany ny fitondrana teteza mita nentina Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia ahoana moa zany nitondranao iresanao amiko adresenao lahatra na GASCAR hoe manao fanovantsika 1 million d'euros en kromary afitsaka reo. Tsy normal zany. Ka miresaka dika an'izay raza loha tapahanao. Dika an'izay dia zao hoe izay le tsy fanarahako tsangan'olona zay no mahatonga an'le tsy fiarahako tsony tamin'ny Andry Rajoelina. Satria le zavatra nampanantenainao anahy anarahako anao mihitsy no tsy nataonao tsony. Tsy nasianao fahalalahana teto, ny fanovana tsy hitako sara.
ary tsy hitako taratra ny mifanohatra amin'izay arina misy rehefa nytenenina tamin'ny marina inao indray ny enjehany dia hozy izy hoe président Marc Ravalomanana izay naonga atsika azy tsy napiditra anay tany anaty violon na indray andro na ray minitra fa le olona nakaroko teo amin'ny fitondrana jereo ny tantara fa napatory anahy teny amin'ny brigadeny tanaville ary tao anaty violon izay hoe tsy normal zany tsy vitan'izay fa le olona nakaroko tao amin'ny fitondrana za tsy nangalatra za tsy nahodikodobolam-panjakana za raha teo tsy nahazo andraikitra tamin'ny fanjakana hoe ministra na ohatran'izany no nametraka sazy zay tsy hitako ny latsahany heri-taona tranomaizina sazy miatra any efa hita lavitra no mijery hoe ilahy ondry delona kely migadra heri-taona tranomaizina sazy miatra zany ve ny olona nakaronao teo fitondrana dia heritreritra ve anao gasikara fa hoe lesy fa avindray ara-iasy tsika nahatsona mihitsy aho rehefa ilatsaka indray andriamatoa andrajoela tadiava amin'ny président mitahi fa lasa korazana crizanina Serge Ranaivo miatso telefona ana hoe tadiava amin'ny président izy président andrajoela lainareo menada oka aloha ka miresaka amin'izany ianao tsy maintsy ho tapahakely satria lava le fanazavanao na zany naty zany iza nefa raha mijery ny tantara angatsika Fidèle Razara Pierre tamin'ny fotoan'andro ny ianao sy lalatiana raha kotondrazafy karazana tena hoe affaire personnel mihitsiny no nikitianareo any filohan'ny teteza mita ange tamin'izany fotoana izany ka evin'ny fanontaniako hoe izy io manko karazana circonstance politique io Fidèle Razara Pierre nisy fandarana zay nataonareo tsy ananako soa oronapeo fa nresaka nareo atramina ny fomba fitantanana zany olo zany ny fomba firesaka zany olo zany ary anisan'ny tsikerainareo andriamatoa Roly Mercia tamin'izany fotoana zany ka tsy de ihany ny olako fa hoe circonstance politique io hoe raha tsika mahita zao ianao miaraka amin'ny Marc Ravalomanana anisan'ny maivava angeno teny akanja Fidèle Razara Pierre hoe sara mbola misy zany Andriamanitra zany raha misy zany Andriamanitra zany de tsy tafavelona fitondrany Marc Ravalomanana raha omenao vola be amin'ny camion za de tsy araka amin'ny Ravalomanana za tsy andray ozy ianao tsy maray za tsy teny za tsy araka Marc Ravalomanana za tsy andray tiako tenenao raha omena vola ka hoe hiaraka amin'ny Ravalomanana le izy zay le izy zay le zavatra tenenao mila mihaino tsara mila kaka kehitriny io ianao fa lasa miaraka le olona tsy andraisanao vola ray camion tamin'izany fotoana zany le andrasa aloha fa raisiko mihitsy zay fanontanianao zay ozy izy na misy orona penga any amin'zareo any azony averina mihitsy zany teniko zany matoy zany tsy averiny tsy azahoany tombony le izy de tsy afaka karohany tsara ao fa misy an'izay ao hoe na omena andriamatoa Marc Ravalomanana vola ray camion ary zay ny teneniko tamin'izay fotoana zay za tsy andray inona le tiako tenena am'izay le hoe amadiana an'le tolona tamin'ny fotoana iny satria zao ny antony zava volombelony tantara gasikara misy zavatra tsy fantatra reo za mahafantatra azy ary anao teneniko eto Jean-Paul Randreniany mpanao gazety namana rehefa niresaka taminay tamin'izany fotoana zany de hoe misy fikitikitiana atsika any hoe misy any amin'izany amin'ny sakosy tadiavinao alefa tia de tsy anao an'le fandarana zay tamin'izay fotoana zay fa hiala amin'le tolona zany eo na tonga nanamaly mba tsy toizan'lay hoe za zany raha hovidinao zany gasikara de miteny aminao raha ny hevitra io na iza na omenao vola ray camion raha za tsy miova amin'ny hevitro zany za tsy andray satria ny antony le tolona ny ao anatin'ny heritreritra amin'ny fotoana io hiady amin'ny fahalalanytsika hiady amin'izany atao hoe hanao ny fanovana zany atao amin'ny firenena donc zavatsara zany déterminé tamin'ny fotoana iny tena hoe anao zay ampandresany tolona ty tena eo le natonga an'le feo zay zavatra zay ny tiako hoe avereny mihitsy le feo enonareo anazy fa zay ny vola zany Andriamatoa Solombavambahoaka ny filaza mampome ny olona zay mantsy amin'izao fotoana hoe tena le olona naonga ndray no nirahany Fidèle Razara Pierre tapidalaka le izy satria tsy voaraitany amin'ny Andriamatoa Rajoelina de tsy nanana namikirana fa tsy Marc Ravalomanana zay candidat nifaninana tsy mentsara zavatra zay koa anao vo eo amin'ny teny nahatsona Andriamatoa Rajoelina ho aza par le biais an'Andriamatoa tompokolahy
serge zaranay vo eo any teny an'izay teny an'izay ianao fa ianao ny safidy tsy araka amin'ntsony hoe tapidalaka lia zary be dia be ny candidat nge teo tao anatin'iny fifidianana fanan'iny ianao any ny fifidianana efa nisy fifidianana nge talohan'iny dia nanoana ny Camille Vital adinao ngam zany ao anatin'ny tantara zany nisy fifidianana talohan'iny tamin'ny 2014 nge tsika nanana président vaovao hoe 2013 nisy fifidianana dia nanoana ny général Camille Vital ahoana lazainao vo tapidalaka le ka saingisy sy candidat manko tamin'ny valambin'ny sy roa dia rehefa tonga valambin'ny sy roa arivo nazava tsara za dia mazava fa tsy hiaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina satria izao ny teniko raha misy n'olona tsy azo mena fanjakana i Andry Rajoelina anisany za tsy miteny izy voalohany fa anisany satria manino nazavaiko hoe tsy mazaka demokrasia zany olona zany ny olona tsy mazaka demokrasia gasikara tsy azonao mena fahefana ny antony manapatra fahefana izy reo vao menao fahefana zany tsy azonao mena fahefana ny olona omena fahefana ary zay dia apitaiko amin'ny vahoaka zay manaraka atsika am'zareo zay ny olona azotsika omena fahefana mba tsy hanenenana dia ny olona mazaka demokrasia mila fahazakany io atao hoe ady hevitra io ny olona nge tsy maintsy tsikeranao hoe amin'ny lafiny be da be ohatra zany hoe misy miteny zao hoe ianao nyteny zao dia mamaly fotsiny ianao io zao zany resy lahatra ny olona amin'ny fanazavanao na tsy resy lahatra misy anamarina fanazavanao fa ozy izy na ina teny amin'io dia efa tsy menio fa misy afaka mihainy tsara anao dia manaraka hoe zay kosa tokoa le fanazavana zay mahatonga ana amin'ny teny zay ny tsy niarahako amin'ny Andry Rajoelina intsony dia satria za efa niteny mihitsy hoe raha misy ny olona tsy azo mena fahefana dia Andriamatoa Andry Rajoelina ka raha ohatra zany nandeha niaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina satria natsony dia mandahan'le teny koa zany efa zany efa mite izy nefa andeaka fahefana za efa miteny hoe tsy azo mena fahefana zay loatra zany fa tsy dia tena hoe le ianareo sy ministra ankehitriny zay nogajaina ny tena antony nampatonga ny fisaranareo ka le tsy fahazakana demokrasia nge niteraka le fanagadrany arao tsara le tantara gasikara ohatra very ianao zany tsy very aka fa tena marina mantsy dia zao naneo hevitra zay tsy naneo hevitra naneo hevitra nareo izay demokrasia fahalalany faneo-kevitra izay nitsikeran'ny filohantetezamita tamin'izany fotoana nareo manolona nitsikera zay nataonareo no nampidiranareo tany amin'ny violon tamin'izany fotoana manaraka n'le ady hevitra ao zany eto dia resy lahatra hoe tao arinan'izay no nanapa-kevitra isaraka Andriamatoa Fidèle Razara Pierre fa raha ohatra ka tao alohan'le mbola nitsikera izy no niteny hoe avelaketo ity fandarana ity fa tsy mitovitrony fomba fizentsika Andriamatoa filohan'ny tetezamita hiala afa manaiky anao amin'izay sarinao zay hoe tsy azo mena fahefana fa rehefa nisy an'ilay fampidirana anao violanao zay vao nanapa-kevitra i Fidèle Razara Pierre tsy araka amin'ny filoha ka malasa saina ny GASCAR Fenosoa veto ilaina ampidirana zany no tena fotifa na tonga ny Fidèle Razara Pierre hoe za tsy araka tsony zay no mampatonga na mamerina manontany anao tsy fantatao akory ka zany le inona ke natonga fisarahany lalana fa sao dia verindreo fa tamin'le tany ampigadrana nampisaraka ny lalana atao arinan'iny ianao vo diso zany diso zany mbola niaraka nanao fandaharana nge nareo sy diso a zany ndao ary porofoy aminare porofoy aminare satria zao ny antony za nanao fandarana tao amin'ny radio viva dia nananganangana le radio anankiray nareo zay efa tany ariny zay ariny zany fa rehefa nanangana le radio zay efa nisaraka vao nanangana an'iny fa tao amin'ny radio viva dia anao fandarana ny marainy za mihitsy oa no miantso ny tompona ndraiky tao hoe velo anao aty dia hoe tsy mahazo manao fandarana nareo famerenana hoe miandry lalatina ka somary taratara ny ranabavy lalatina izy miandry kely lalatina rakotona zafy dia makeny ny président iny avolony nareo evy eo dia tsy natao za tonga l'heure tsy nanomboka le fandarana zany fandarana ao viva aminy anao fitenenana rehefa tonga teny avoloa zahay dia nitondra ny fahitany ny zavatra nataonay tao anatin'le fandarana Andriamatoa Andry Rajoelina mitsikera ny zavatra nresahanay ary navoaka nyty teny ty hoe miantsiva aza maharo ana kokoa no ianareo mianada zahay amin'io amin'ny viva amiko zany le antony iasanao amin'ny viva zany hiaro an'le président na mety ataony na tsy mety ataony za tsy zany gasikara noho zany dia napetrako tamin'ny fantany inona ro any tianao ataonay fa ho tanterahantsika androany ozy moa ny zokopero lumière sa tamin'izay fotoan'izay hoe tsy tokony diniana kely any aloha zany fa enjana be zany fanapa-kevitra zany alohan'ny
anaovana lezy vakaranomasina tena rakotondrazafa tamin'izany nisitaka kely mivoaka sy tonga de enjana le adihevitra tao anaty lezy tonga de niteny ahy tamin'izay anao le radio monsieur le président fotsy anao ajanona de ajanonay le fandarany anao ajanona le fandarana izy azonao tsy zahay zany no nanapaka an'le fiarana teo fa izy no rehefa nanapa-kevitra tapitra le fiarana fa rehefa nisitaka kely an'le toerana ny fampiresahana izy ohatra ny tonga saina kely izy le fandarana no mijanona fa tsika minamana foana antsokona ho rehefa zao natao kalaratyrakotozafa tamin'izay hoe aza manantena anao tsonyintsony hoe tapitra tsisy fiantsona ntsony za fa dikan'izay mivoakytsika sisy fa nanangana an'ilay Free FM any am'le Free FM vao misy an'le fanagadra le lalana zany efa saraka tary aloha de ity ny tena itenenako aminao mbola tsy mahazaka demokrasia zany olo mbola nangatitra kary zay hoe ahoana nilazantsika an'izany any amin'ny olona hoe iteny za hoe anao nandray le fanapa-kevitra fa tsy zahay no teneno zay zany nandray le fanapa-kevitra de aloha zany asina fandarana rapitso maraina entina any ahona am'le olona zany an'izay hoe tapitra le anao fitenenina atao amin'ny viva zay de safidira za sy ny fitiavako ny hira mifandraikandraiky amin'ny loha hevitra zay ataoko io koa moa hira mipopony safidiko tamin'izay le ny sitrapony vitana izy fa ianao ny fehezina iny rehefa ho alefa iny hira iny de miteny le tompony raiky tsy azo alefa io hira io ty mamely le ton'le hira ao anatin'le hainao koa za sy ny lohako tonga de tsy azo nalefa le hira zany io zany na ny hira alefanao anatin'le fandarana na janona tamin'izay fotoan'izay hoe tsy azo alefa hira dikan'izany le fandarana efa saritsara fotsiny fa tsisy etiko itenenina aminao gasikara avy any manomboka hita le tsy fahazakana demokrasia satria ninona ny teny zavatra marina zay tao anatin'le fandarana ary asay voalefa am'izao fotoan'izao hoe inona le zavatra niteneninay tamin'iny na tonga anay le najanona de jerentsika raha ohatra ka hoe diso zany zavatra resany fidèle sy lalatiny zany ka miresaka amin'izany ianao mieritreritra eto Fidèle Razara Pierre hoe circonstance politique io mety azo eritreretana ny rinany ve mahaompinamana na Rusiany Rajoel tsisy intsony ve zany ka zany hoe efa niteny anao raha ohatra ka hampiakatra azy eo amin'ny fitondrana de tsisy zany satria zany efa niteny raha misy ny olona tsy azo omena fitondrana Iany Rajoel raha ho tendreny ministra ianao na omeny toerana tonga de meko valy mahitsy ianao zay ny zavatra tsara-petraka fa nazanona zany izy anefa anisan'ny olona akaiky ianao azany filoha Andry Rajoel zany tamin'ny teteza mita andao mba ho jerentsika indray ny lafiny tsara hoe re matoa Fidèle Razara Pierre inona no hitanao fa ataontsika hoe zavatra tena nahafapoanao tamin'izany fitantanany zany Andry Rajoel zany ny firenena tamin'izany fotoana na amin'izao fotoana zao koa satria tsy voatery ny ratsy foana ngeresantsika fa andao indray ho resany hoe inona ary mba tena nahafapoanao tamin'ny fitantanana zany Andry Rajoel zany tamin'ny firenena na raha vadiko ny fantaniana de inona ihany koa no mety ho toro hevitra nga omenao an'izany filoham-pirenena ankehitriny le mahatonga Andry Nirina Rajoel zany ho fampandrosoana nyty Madagasikara himatimatisantsika menakavy ty tompoko tsy hoe nahafapo tsisy olona afapo zany amin'ny zavatra zay atao rehetra tsisy ny nanimma eo fiainana zany na resy lahatra indray ary ohatra tsy any fa hoe ahoana ny fahitako zany Andry Rajoel zany mitatana firenena le tiako antany amin'ny fahafantarako azy fotsiny zany hoe izy isan'ny olona manana ambition tsara le fananana ambition isan'ny gasy tanora manana an'izany izy fa ny olana dia eo amin'le fanatanterahana satria tsy miaina n'ilay tena atao hoe réalité izy ao anatin'ilay fiarahamonina misy atsika raha tsoroko zany izy de hoe hoariko amina camion anankiray izy saingy zao ny motera hitondrana an'io camion io pédale any hoe le eritreritra ngeza loatra de tsy mifanahtsahana amin'ilay tanjaka anatanterahana azy le izy de zay foana no tsy napety ny fitantanana zany atao hoe Andry Rajoel zany ny firenena hatrany amin'ny fitondrana teteza mita ary ny anankiray faharoa de ity mora loatra ny mampiova hevitra azy tsy manana personnalité zany izy tsy ferme amina décision ianao hoe nampiavaka an'izany atao hoe Marc Ravalmana an'izany raha ohatra ka izy miditra ato amin'ity studio ty ka nanteny aminao izy ataovy ohatra zao ty ataovy mangamanga ny jiro eto ka tonga izy avy any maitsomaitso ny jiro hitany eo de fa kopy anao zay hoe avereny mangamanga io
tsy mandeha io raha tsy miverina mangamanga ijiro zay le homme d'état zay tsy misy any aminy fa raha tonga zao ataotsika tonga ny rajoelona tokony mangamanga le jiro eto de misy nandefa nanao orange de misy nyteny tamy ka lokonao nge président ay zay tokoa aleo orange nefa techniquement tsy faisable le izy ary tsy mety fa rehefa aveo iny jiro orange iny lasa flou le sary zay amizay hoe fananininy flou ianao nanaiky an'izy natao orange ako zay zany atao hoe andro rajoelona eo am'lay ataotsika hoe lay personnalité an'le olona mihitsy zay zavatra zay nefa tsy hitanao raha tsy efa tena ny fampikasokasoka teo aminy ianao vo natsapa tsy kelikely hoe manana olana ty olo tia eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra sy ny fitazomana sy ny fijoroana amin'ny fanapa-kevitra zay raisina androany rapitso be izy zany afaka mieritreritra ny anao dingana roa makany aloha fa tsy menatra koa izy ny emitra dingana efatra any ariny hitatsika zany tao anatin'ny fitanateteza mety irotsaka tsy irotsaka ndray tsy irotsaka any anefa tapitra ny fanatsahana taratasy filatsako fidina tonga tampoka ao ny taratasy filatsako fidiny zay ny atao hoe andro rajoelona androany makaty rapitso verina ty veo makaty zay andro soatra iny ary monsieur le Solombavambahoaka le mato député raha sitraka andao antaniko indray manao ahoana ny fifandraisanao sy raha mato ministre ny serasera sy ny kolotsaina am'izao fotoana lalatina rakotana zafy andria tonga arivo tsy mifandraitsy ve nareo menada am'izao fotoana zao ohatrotrany ahoana kay fifandraisanareo am'izao 24 zao ny mifandray manko ny atao hoe mifandray de mifampiantso mba mihoana kely tsy ndraindray zay ny atao hoe mifandray fa raha zay ny atao hoe mifandray de tsy mifandray zay za tsy miantso anazy izy tsy miantso anahy zay tsy mihoana minandraisako ny tana lalateny rakotana za farany de atao amin'ny anteny mera-pirenena tam'le lalàna mikasika ny serasera zay napiakapofona be azy mihitsy moa no tsy lany le hoe huis clos satria resantsika mihitsy ny rehefa aveo fa rehefa lapesika ao anatin'ny anteny mera-pirenena io lapan'ny démocratie mila manaiky koa anao rehefa tsy tafavoaka ny hevitra ao ary mila manaiky koa anao rehefa resy ny hevitra ao zay nge fantatra fa misy maro anisa hoe fa ziriziry amin'ny hevitra mihitsy mandresy lahatra maro anisa hoe zao ty tsy possible ny alany lalàna anakiray ao raha zahay mivitsy anisa enina amby folo monja fa misy fandresen-dahatra ao zany entinao de resy lahatra le Solombavambahoaka namana na de tsy tia marizy de nanaraka hoe tsy mety kosa zany rehefa tsy mety de tsy mety noho izany tao anatin'izay zany na tonga le hoe nakisaka Solombavambahoaka lizy tezitra be moa izy rehefa aveo anazy iny fa teo no nandraitana azy rehefa vita zany iny débat iny vita ny adoption an'iny lalàna iny de mifandraitana azy zay satria mitsangana teo amin'ny sisiny teo de nandala izy de mifandraitana atao hoe fair play zay tao anatin'le débat nandeha fa rehefa tavoaka tao ivelany izy nanao apo zay moa zany zay ny farany Solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre ve tsy manana dette morale amin'ny ministre latina rakotana zafy amina raha mety miankina na tsy miankina na tsy fantatro dette morale fa maninona moa ina tokony ananako dette morale asa niaraka nareo mety nisy tsy haiko affaire na secret na tsy fantatro mantany mangy ny secret mifankalala malala betsaka mihitsy izy fo malala ka zay nyteko antaniny hoe nenao fantany tsy misy atahoranao tsy misy zany tsy mba matahotra zany GASCAR amin'ny zavatra ataoko na assumeko daholo eny ary tsetratreratsaritra izy iny andre mato Solombavambahoaka miazakazaka na raha-pirenena am'izao fotoana zao ohatrany mba te hiresaka kely an'ity le hoe antoko tiako Madagasikara zay mangataka ny amerenana ny fifidianana ho resantsika ny seni aveo fa ohatrany tianao comparaison kely eto tonga saina tampoka maheno ny firesaka ao raha ohatra ka baolina kitra zany no atao zany team contre TGV de ohatrany hoe andeha ataoko hoe resy foana zany nareo raha ndray ohatra ny 7 de resy zany ny team tamin'ny alalan'ny mateam manao ny resako zany tamin'ny alalan'ny filoha andro rajoelona zay candidat be ny tanàna tamin'izao fotoana lamy be ny tanàna teto amin'ny tanàna Antananarivo zay fantatra fa ny antoko team tamin'izany nampiasa ny gros moyen mihitsiny kanefa moa resy zany io ndray nandeha ny 7 ny team teo amin'ny fitondrana ny filoha Marc Raval mananao en personne mihitsiny no niongana zay au pouvoir zany mandeha ndray tsika 7 fifidianana présidentielle izy filoha
ny Antoko tiako Madagasikara marika ravalomanana ny tenany en personne mihitsy no resy ary izy iny karazana ahoana ny fitsotsika anazy affrontement direct teo amin'ny Siandro Rajoelina resinareo andeha ny députation hitatsika enina ambe folo sa valo ambe folo nareo ny ao amin'ny assemblée nandeha ny communaly ny raha tsika nahita ihany koa reny ny commune ataoko hoe namivantana na ankolaka zany le affrontement politique de azo iverina fa ohatrany hoe resy foana zany nareo tao anatin'izany rehetrarehetra zany fito sy roa arivo sivy sy roa arivo au pouvoir ary vao onga ny Andro Rajoelina nareo zao izy mahazo pouvoir mihitsy satria nomeny ACC pouvoir mbola vita ve nareo andresy anazy raha misy vazivazy zay moa fiteniko amin'jala hoe ahoana moa le fiteny hoe mipetra tsara fa aza mangaro biby andavake mbola sa ve nareo ifanandrana amin'izany Antoko TGV zay rehefa nataoko zay salanisa rehetrarehetra zay de resy foana nareo Antoko tiako Madagasikara tofoka tiako le fampatsihivana nentin'ny Gasikara hoe teo amin'ny fahefana ny président Marc Ravalomanana no nandatsaka be ny tanàna fa resy ny candidat faly tamin'izay fotoan'izay resy ny candidat Andro Rajoelina inona ny dikan'izay teo amin'ny fahefana Andro Rajoelina nandatsaka ny nainandre tsitoaina nandresy nainandre tsitoaina apitahan'le olona anankiroa apitahan'le olona anankiroa am'izay tsika zany zay le teneniko hoe le personnalitén'le olona roa newa samy hafa fa raha tsy efa mifampikasokasoka atao am'le olona ianao vao mahita hoe zao ny fahasamihafany reto olona reto ary za efa mifampikasokasoka tamin'Andriamatoa Andro Rajoelina mifampikasokasoka tamin'ny président Marc Ravalomanana haiko tsara am'izay ny mahasamihafa an'ireo olona anankiroa eo am'izao fotoana zao ary zany anaprofo an'izay aminao teo amin'ny fahefana Andriamatoa Marc Ravalomanana natanjaka mihitsy afaka nangalatra nampiasa fahefana fa tsy nanao an'izany izy de nandresy Andro Rajoelina fa rehefa tonga teo amin'ny fahefana Andro Rajoelina nandatsaka be ny tanàna de ny raha tsika nahita io izy zao vaky vandravandra ohatra ny tafika andrefa tanàna vaky ambatolampy io doublon karapanondro mitovy larana nangataka an'iny timy andao anao tsika confrontation ana liste électorale émargée fa tsa mihitsy ny fanjakana mba nanosika an'izany tany amin'ny seni hoe ataovy zany fampitahan zany hanadiovanay tena fa zahay dia tsy voatohitohina am'izany atao hoe fangalarana zany tao anatin'ilay fifidianana fa tsa hitanao am'izay fa samy hafa le olona anankiroa le raina de teo amin'ny fahefana azy tsy nanararatra amin'ny fahefany hampandresy ny kandidany ary tsy nisahotakotaka mihitsy hoe azo azo fa le ray tonga eo am'le fahefana de tena hoe maty mboninahitra maty fahefana kotika tsy maintsy azo tsika ty fahefana ty na anaovantsika doublon ary na anaovantsika karapanondro ary mitovy larana amin'ny fomba ahoana ny azahoana volany amin'ny banky raha ohatra ka diso ny larana karapanondronao na tsy mifanaraka amin'ny larana karapanondronao ny anaranao na olona anakoroa nareo tonga eo amin'ny banky de samy karapanondro mitovy ny akanareo vola eo tonga de ozy leo amin'ny banky ny ray aminareo tsy mahazo vola fa neny nahazo mifidy somatsara ozy ny seny fa ty teny zany ianao hoe ny fitondrana Andro Rajoelina zany nanao an'izany satria tsika io zao anisan'ny valibotana avy amin'ny fitondrana ao aminareo zay ambaran'jareo fa ny 15 mengy Andriamatoa Solombavambahoaka no nikatona ny Lisi-pifidianana mijery tantara tsika 11 juin voavotendry ny ministre sy ny gouvernement Tantsay Christian zany ny ambarany fa tsy tompona ndraikitra izy fa ny olona zay fantany zany misalie aminareo moa am'izao fotoana zao no tondrony zao fitondrana zao fa responsable tamin'izany fotoana zany satria zany nanana fahefana tao anatin'ny fikitiana ny Lisi-pifidianana ny ministère ny antany sy ny sala am'izany raha azo dalefa teto am'ty fandaranao ty sary atao anatin'ny fahita atao anatin'ty telefoniko ty Gasikara de tampony zany do miteneninao zany tena tampona tsisy miresaka tsony sarotra ny mandefa azy fa tamin'ny fadimy amby folo ny volana oktobra 20 sy 20 tany akazobe ny président Rajoelina candidat izy teo no miteny apahabe maso hoe ho anareo zay tsy voasoratra anarany tao anatin'ny Lisi-pifidianana makanesany amin'ny fokotany ho partageko amin'ny Facebook ty vidéo ty vaovao ny TV plus 15 octobre 2018 makanesany amin'ny fokotany izy ary raha ohatra ka tsy voarainy amin'ny fokotany de makanesany amin'ny QG
Zeny andro rajoely io fa oraisina anarana reo dia saina manao certificat de résidence 20 octobre ane 20 octobre ange ty zavatra ty ny mandeha 20 octobre andraso tsara jerevako tsara atao anatinatiny izy fa ny tiako tenena anao dia zao matoza andre mato andro rajoely Marsa miteny ary amina kabary akalamanjana tany akazobe hoe aty amin'ny volana octobre anao mbola maniraka ny olona ho any amin'ny QG anao hisoratra anarana ampidirana anatin'ny lisi-pifidianana dikan'izay misy zavatra azonao antoka na dia fantatrao akitsirano aza fa ny volana Mai no tapitra ny lisi-pifidianana isa zany no mandika lalàna eto ampahabe maso le olona nytenenana anao le lisi-pifidianana ve sa le olona mbola mampirisika ny olona hisoratra anarana ho ampidirina ao anatin'ny lisi-pifidianana aty amin'ny fikatona le lisi-pifidianana dia inona ny angatanareo zany famerenana ny fifidianana ve sa sy mbola antsika ka ny tiako antanina mantsy hoe raha ivery zedy razo aloha fa mbola mamaly fantaninao nga e dawary mbola mamaly fantaninao fa za maika anao GASCAR ny tiako tenenanao dia ity satria kendy izy androany fa mitombona lay resaka karapanondro lay resaka doublon dia ny vahaolana ankamena hitany dia hoe tsy zahay ny nanao an'io kanjy tsy tadidiny fa tony zavatra tony fivoaran'ny teknôlôjia tony dia mitahiry kabary samihafa natao tany aloha tany mitahiry ny tsiasy sy ny tantara rehetrarehetra tany aloha tany ary afaka hanaporofona hoe iza nanao inona teto amin'ny firenena zay zavatra zay ny adininy zange fa mamerina foany hoe retange no nyteneninareo e zay ny adininy zay mahatonga ana miteny hoe tsisy tsy monopole GASCAR efa any ampelantanany isambatan'olona zao ny fitaovan-tserasera na ianao na iza na kameramanina na n'olona tsotra any an-trano any dia efa mpanao gazety daholo tikan'izay averina fotsiny tony dia voavaly le hoe tsy zahay ny tompona antoka tamin'io azonao zany ary raha ohatra ka tsy nazahoany tombony zany dia zao izy tenany mihitsy satria mahafantatra izy hoe zaho ho kandida no tsy maintsy nanao ny ezaka rehetra na mafanany zany mba tsy hafaty antoka azy asaingy zao izy mihitsy no mampirisika an'le olona hoe mindana misoratra anaraka na dia fantana zany fa mihidy le karatra le lisi-pifidianana taty amin'ny volana Mai tapaka amin'ny volana Mai dia zavatra zay le tiako apetraka eto amin'ny firenena hoe aza manao taondasa tsy tsaroana fa marivo tototra loatra dia elezin'ny akotokananaka le valiteny omenareo lainga marivo tototra miresaka an'izany ianao mantsy raha tsy ivona aminao ny valandresaka zay nataon'ny CNI ka nambarany mazava nge fa tsy misy fiatraikany amin'ny voka-pifidianana sy ny latsabato zay nataon'ny mpifidy ireny ataontsika hoe karatra izay miverimberina ireny ny larana ny CNI ary mbola nanamafy tsy doublon ny antsonan'io fa ny atao hoe doublon dia olona anankiroa miverimberina ny anarany fa anarana samihafa fa ny larana karatra nge no miverimberina eto ka raha tsy misy fiatraikany amin'ny voka-pifidianana inona no mahatonga ny antokotiako Madagasikara sy ny mpanohatra zay miaraka aminy amin'izao fotoana zao manao karazana récupération politique mihitsy nareo heritaona aty aoriana zay efa fotoana ataontsika hoe fampandrosoana ny firenena zay no nahatonga nantsatsainiko anao teo ka nyteny hoe inona ary ny tena diadavinareo ao anatin'izao raharaha zao anao le hoe le tsisy fiatraikany aloha valiko e farany tsy maintsy famaly foana inona tadiavinay bapetrao koa ary nyfantaniny ianao miteny hoe inona ny mahatonga anay hanao communication be hanao polémique mikasika an'le izy manao récupération politique mikasika an'le izy dia mapetrao amin'le fanjakana koa ary fantanina ina ary mahatonga anareo mifofo mafy antery mahatonga anareo anala antery fa tsisy fiatraikany amin'le fifidianana le izy ko manino tery ny alana aingana be ao anatin'ny CNI manino tery no arahana foana zay misy anazy manino tery am'izao lasa matahotra ny ainy mihitsy anananao profet zany zavatra tao eto zany misy zany ka Solombavambahoaka ny Madagasikara nalefa any amin'ny ACC nge ny fanalana fa le hoe mifofony ainy sa ianao amin'ny tererakotinarivo dia vita atsonareo izy atso izy matahotra ve sa tsy matahotra ary za miteny aminao fa raha ny fomba
fanao an'ity fanjakany ity rehefa tena ohatran'io ny fandeha hoe ro efa ina ary natony tokony analana ny tery zany nefa tsisy fiatraikany any amin'le fifidianana zavatra initiative ny filony amin'ny tsisy fiatraikany any fifidianana zavatra tsisy fiatraikany any fifidianana ve dia tsy maintsy analana an'le olona ary tena aingana be andefasana taratasy any amin'ny fitsarana avy mbola lampanirena mihitsy fa fantatrao le accusation anatin'le izy hoe faute grave ay zay fa zavatra tsisy fiatraikany any amin'ny tsy tokony faute grave inge satria zavatra tsisy fiatraikany any amin'le fifidianana koriny tsy nanova voka fifidianana kory tsy faute grave zany tsy fantatrao ny fitsipika anatin'ny fian'zay ao seny ao le fiatraikany tadiavintsika ka raha ohatra zavatra tsisy fiatraikany any amin'ny fifidianana maninona ny sokajianao faute grave dia zao ary raha ohatra ka ataontsika hoe ny fitsipika amin'ny fe ao anatin'ny seny na ninona ary ny filohan'ny seny vonanao an'iny fanambarana iny teryrakotinarivo tsy tonga dia nanao démenti izy avy any ivelana satria izy inge tsy tety hoe tsy mety iny fa naninona rehefa nanao valandresaka ampanao gazety niaraka zareo tsy niteny angesanareo na enao filohan'ny seny iny teny tena faute grave iny nataon'ny teryrakotinarivo iny mba vao hoe sary misy zany fa nanazava ny misy ve ny teny izy tao hoe faute grave nataon'ny tery tsisy ao anatin'le izy fa dika zay tsy faute grave zany fa misy olona mitsara any baka plus 24 raha mamoaka an'izy hoe faute grave io dia lasa faute grave io ohatrantsika zao manao an'ity fandarana ty fa raha ozy mibaka plus 24 hoe faute grave mievité Fidèle Razara Pierre tratra amin'ny faute grave nareo ka zany ho hainao koa ny Real TV moa dia malalaka ho an'rehoavy eto ndray mpitondra aloha dia faute grave ny avt nareo satria samy manana ny ataony hoe faute grave na mikoaka ary dia lazany fa faute grave le ataonao zange miteny tsisy mahadiso ny fanasanareo anazy satria zange mpanao politika zany olony serasera ary fandarana otranytony mandovoly raha mba zakany tsenanay le vola loha atao aminareo ve dia hosakanareo zay tsy handray anjara fitenena sa ianareo koa lasa liberticide fa rehefa misokajian'le olona baka plus 24 hoe faute grave ty fandarantsika ty ny nanasanareo anahy dia lasa faute grave zay zavatra zay le tiako tenenina aminao hoe ina moa ny atao hoe faute grave eto amintsika miankina amin'le olona mamaritra azy le définition zay le izy ohatrany hoe ina ny atao hoe tsy azo ivalozana ao fitsarana avy mbola lampandrena miankina aminy io fa tsy misy hoe tia ny atao hoe tsy azo ivalozana mbola miako exemple an'izay ianao rehefa avy eo fa rehefa tia ny atao hoe tsy azo ivalozana dia tsy azo ivalozana io gasikara fa rehefa ataony hoe azo ivalozana dia azo ivalozana io dia ohatr'izay ny eto amintsika eto amintsika ny normal no tsy normal ary ny tsy normal ny normal zay le teneniko anao hoe mba apetrao any amin'zareo ary le fanontaniana famaninina ary hoe teriny ny azakazana ny fanalana azy fa naninona raha navelana andeha kely tapabolana ray volana zay vao hoe nametra-pialana hoiny ny filoha lefitry ny zany ankely fanao e rehefa tsy naombo tale général ny ry Madagasikara tamin'ny andro re matoera jonary mampianina dia nametra-pialana hoiny tale général ny ry Madagasikara zay ny henitsika tsy hoe voaroka izy ary aveo fotsy tsika manao kokoa ohatrany voaroka fa ity tena roana mihitsy hoe ray farivo anina raha navelana andeha ray volana dia nametra-pialana ndre mateo terirako-tonarivo na hoe voatendro masy voarianana hoy ny terirako-tonarivo sa mety atao ohatranay hoe izy zany le natonga anazy namoaka reka rehefa namoaka dia anao jango koa sao dia lazay am'le fanontaniako am'izay hoe zay le tranga misy mbola mahita ihany zay any le karazana récupération politique ao hoe efa nisy nge fanambarana zay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe tokony foanana avokoa reny fifidiana rehetra zay natao reny zay mbola magaga aminao ihany moa hoe heritaona ty ariana raha foana zany dia ianao ihany ko aloha monsieur le député ao anatin'le tsy voafoana lasa tsy Solombavambahoaka tsony ianao raha foanana io ao anatin'ny zany zavatra rehetrarehetra zany raha iverina ny fifidianana mahatoka ny zavatra nataoko tany amin'le olona mifidiana fa tsy nangalatra tany na vatra ary tsy mividiko tsy nizara volana dritra mifampilezakevitra tsy nizara maio tsy nanao concert tsy nitondra artiste any andre mandeha ary fa efa natahotra ihany ianao faraparan'ny talohana moan'ny seny mangalatra zay ka le mikimaky ohatran'ilany eo ozy ianao zay ny vavanaboakanao tam'zany matoky amin'ilay vato azoko fa tsisy nividiko ary tsisy nangalariko fa safidy mba hoaka mazavy io zoko ny teny zany za kosa raha lany amin'ny marina gasikara tsy mandevitra amin'ny marina zany zay dia apetrako aminao mihitsy ary zay za zay ianao manko dia ianao ty olona mahay vava mihitsy efa nahay vava nitany andro rajoelina fa nanina ndraisy niaresa taminy ko androana rehefa manohatra anazy dia mahay vava efa io io
raha ohatra ka verina ary ny fifidianana filoha-pirenena mbola mietretry ny olany ve ny kandida zay toananareo andriamato marikaravalomana ny filoha-pirenena teo aloha raha nelanelam-bato ny jerentsika ka lelanyelam-bato nke tao tsika le doublon le tsy ekenao teo hoe tsy doublon io inge samy rehefa teneny hoe doublon de doublon fa rehefa ataony hoe tsy doublon de tsy doublon fa ina moa zany ny atao hoe doublon tsy hoe zavatra miverimberina fa tiany grave zavatra koty Christine EPP ilafo ohatra mifidy izy am'le arakara-panondro fa raha zavatra koty Christine ihany fa mety miova fotsiny hoe lasa Kristoline ohatra zay zany le fivan'ny le anarany mitovy le kara-panondro fa eo akaiky eo ihany EPP ohatra hoe amboatra rabo mifidy ary misy efatra iny na le Christine mihitsy no miveriny intelo ao anatin'izy misy angeo Lisi-pifidianana io any ampelantanany tim manana an'io zay de hitendra zany nareo fa ahoana moa nazahoany tim zany so de adinonareo ary fa nisokatra ho any daholo be ngeo Lisi-pifidianana io tamin'fotoanaovana zay nanananareo an'iny lisy manana ianao satria tsy maintsy mijery anao inona tsy mifanaraka ato na tsy izy rehetra ary ny anananao fa manana ianao amin'ny ampahany fa naninona ary nakatona le tranokala misy le Lisi-pifidianana nefa tsisy fiatraikany am'le fifidianana le zavatra tenenina andriamato terirako-tonarivo sy le fiverimberena an'ilay karatra fa zao tsika miara-malala anytanio ny namana pisera ao anatin'ny tambajora-tserasera Patrika vitatsika io fa izy mihitsy ny teneny katona ozy le tranokala misy an'ilay Lisi-pifidianana teo anivoseny tsisy tokony tonga sena fa tsika mba metra-pantanina matonga an'izany misy antony ao mato tonga am'izany tsika androany raha tsy diso ny fitadidiako andriamato Solombavambahoaka anisy récupération politique ave zany ataon'ny Patrick Raharmanana koa ny tenena katona le tsy tsy de hany manko ny tiako idirana fa ity nareo tena hoe manararoatra mafy io zany zao nareo fahita filoha fa miaro amin'ny filoha lefitra terirako-tonarivo nareo tsy miaro amin'ny filoha lefitra mihitsy ao anatin'ny zany raha zany satria zandroany nanao fandarana de zao ny teniko olona tena nitsikeranareo mafy ary mbola mitsikera ny terirako-tonarivo fa tsy enao ka za teo mitsikera azy teo zay ke teny ke fa ianao no miteny akalohanao no miteny famaninina izy nenjehana famanina ay tsy miaro ve zany Solombavambahoaka andrasa aloha averiko tsara le izy ozy izy ianao fa mpiantsara tsika eto fa tsy hoe zany tsy tsara aza taritmametiavanao azy izy ianao manao récupération politique be nareo am'le zavatra misy de mba apetra ho any am'le mitondra fanjakana roa ny fanontaniana ohatran'izay ataonao aty amiko zay fa maninona nareo manao récupération politique an'le zavatra mitranga sy ny tenenin'andriamato terirako-tonarivo de mba apetra ho any am'zareo koa fantany hoe fa maninona ny terirako-tonarivo no esorinareo le fanontaniana ke no asaiko apetraka ao any am'ilay olona mitondra am'izao fotoana zao samy hafa mihitsy ny zavatra resantsika senao zay tsy zany miteny fa maninona izy ny antsenareo fo zay mba apetra ho any am'zareo zay fanontaniana zay aroa ohatra ny ametranao fanontaniana ty amiko hoe fa maninona ary nefa zavatra tsisy fiatraika any am'ilay voka-pifidianana sy le fifidianana le zavatra nitranga no anesoranareo any terirako-tonarivo apetrao ianao zany no mametraka an'le fanontaniana azonao ianao ny saiko mametraka an'le fanontaniana alors rehefa tonga eto izy de ametrahako zay fanontaniana zay le mato Solombavambahoaka ny fanontaniako eto mbola fotoana ave zao amerenana fifidianana zany manao ahoana ny akony zany any amin'ny lafiny fampandrosoana ny sosialy ny ekonomika eto Madagasikara fotoana ave zao tena fitiava-tanindrazana tokoa ve zao zavatra ataonareo zao satria hitatsika fefa taona sy roa volana zao ny anganjao fitondrany zao tsy mahandry an'le 3 sy 4 arivo intsony ve ianareo tompoko raha miananao Gasikara de ohatrany hoe tsika namorona ny demokrasia sy namorona ny politika sy namorona ny asa fanaova-gazety raha mianao an'zay argument hoentinao zay zay fanontaniana zay de ohatrany hoe tsika namorona an'io ka tsika malagasy ny mahafantatra ny atao hoe demokrasia tsika ihany mahafantatra ny atao hoe asa fanaova-gazety tsika ihany mahafantatra ny atao hoe politika fa maninona Malawi eratona teorina koa ny Malawi misy président lany fa miteny izy hoe tsy mety io nga tsy firenena Malawi firenena nge Malawi fa nga zany hoe fotoana koa zany zay anymerena le fifidianana fa ny en'olona de zay rehefa misy ny zavatra tsy mety na aiza ny fotoana dia mivoaka iny ohatran'izany io raha-pitsarana io
misy olona nge rehefa tsarainao afaka madiodio aloha androany satria tsy ampy ny vesatra ny ampangana azy teo amin'ny raha-pitsarana fa rehefa mandeha mifanadiadina misy pirofo ndraindray misy feno vo mihitsy azy zay ny tena fiteny azy eo amin'ny lafi miaraky lalàna te mandeha indray le fitsarana de midoboka indray iny olo iny rehefa efa tena hoe mety efa heri-taona roa taona tiarina fa midoboka indray iny olo iny mahita za foa tsika vaovao amin'ny TF1 France 24 indrindra moa fa fitsaran'ny olona nivelany any tena ka tsy tsika ny namorona an'io tsy tsika ny namorona ny atao hoe fitsarana tsy tsika ny namorona ny atao hoe politika tsy tsika ny namorona ny demokrasia fa tsika mianatra andre zavatra eto zany lasa tsy azo ivalozana indray le ACC zany am'izany satria iverina indray hoe fanonteny anao hoe fanonteny ateo hoe satria efa namoaka dity izy a rehefa tiana tsisy hoe ampiakatra ambony indray ianao na ampiakatra lasa aloha fa ho azavaiko mihitsy rehefa tiana ho atao hoe azo ivalozana nge ho io an'ny ACC de azo ivalozany zavatra efa nisy ange zany ary voatsela koa de efa misy ohatra azo raisiny ny fitsarana momba lalam-pandrena de namoaka décision iny le didy iny le tsy azo ivalozana teny antsika hoe ny ratification ny hitsy volana zay niraisiny filohan'ny république Andry Rajoelina tamin'ny tsy fisiny ny anteny miram-pirenena dia amin'ny fotoam-pivoriana faharoa ny anteny miram-pirenena no anaovanareo ny ratification nanao ve le fanjakany tsy nanao nge izy nefa didy tsy azo ivalozana iny avoaka ny fitsarana avy malampandrena ina fa ny andry ny filohan'ny anteny miran-dolona rivrakoti vao nanao an'le fitarainana tany amin'ny fitsarana avy malampandrena vo nisy didy indray voaka fandroany ary iny de niteny tsy maninona fa tsy misy fiatraikany aminareo le tsy fanarakenareo an'le didy tsy azo ivalozana fa ataovy amin'ny fivoriana manaraka indray ny ratification raha ny marina zany raha tsy azo ivalozana le didin'ny fitsarana avy malampandrena misy fiatraikany tany amin'ny Andriamanitra Andry Rajoelina sy ny gouvernement tariany ny tsy fanaovana an'le ratification na teo amin'le lalàna zay niraisiny na teo aminy fa tsy misy satria iny azo ivalozana tampoka indray le didy tena moana didy hafa indray hoe tsy maninona fa ataovy amin'ny fivorianareo manaraka zany de ty mbola misy anankiray Andriamatoa Rajaonaro mampianina rehefa nanaovana déchéance tena anaiky ny fitsarana avy malalam-pandrenana fa nandika ny lalam-pandrenana izy noho ny fandikana lalam-pandrenana ny antony nanaovana an'le déchéance tena anaiky ny fitsarana avy malalam-pandrenana fa hoe mitombony io azo raisina ary mitombona fa tsy hoe le mazatra anazy le azo raisina fa tsy mitombona azo raisina ary mitombony fa inona ny zavatra nitranga rehefa nandray didy amin'izay rehefa avy eo ny prime ministre Mafaly Olivier no mipitika zavatra efa mitombona fa inona ny anaovana azy pacte républicain misy tampoka an'izany pacte de responsabilité plutôt zay no milatsaka tampoka avy any ina ny idiran'izany ao anatin'le izy rehefa nandika lalàna aloha voapirofo fa barakay zany mamoaka ianao hoe mialy ty olona ty iny manko raha fifidianana ty matsysao ary antanikanao monsieur le député ndao raha ho fa andeha ataotsika hoe alaiky am'izay ary izy de tsy maintsy jerena le firenena nge de matosy mamoaka izy ary no hitantana zany raha mialy eo iza ny karakara n'le fifidianana izy ary anao fampandehananjarany fanjanao propagande ny ACC ve zany tokony andehanao propagande koa anao déclaration politique misy ngeny lalàna mifehany zany ka maninona ary amin'ny manao déclaration ny reny any ivelan'ny ACC any anatina toerana anaovana valaresaka mponao gazety misy fionana amin'y de manao déclaration ny nivony ACC tsy ao amin'ny ACC tika zay mandray anjara any amin'ny ady hevitra politika zany fitsarana aby malalam-pandrenantsika io tsy tsika ho any namorona ny lalàna fa tsika katahaka ny ataon'ny olona de tokony ataotsika araka ny fanaovan'ny olona azy koa le atao amintsika tokony akatahakany amin'ny malaoy koa zany zay mandiso atsika hoe rehefa mitsakaraka ny marina ny olona de tokony mijery ny marina koa tsika fa tsy ny olona mamoaka ny marina ny aminy de tsika hoe ka manjary mionga ny anina fa aloha ny atsika marina sarotsarovana fa tsy mety reny atao malaoy ireny fa lasa tonga de hita marina ary zavatra misy de zay eto amintsika ianao moa miteny hoe mbola fotoana ve zao anaovana fifidianana fa misy vanim-potoana tsy azo anaovana fifidianana koa hatramin'ny fahavaratra nefa tsika ary nanao fifidianana atao anatin'ny fahavaratra ina ary ny antony tsy ahafahana manao an'izy nga zao fahavaratra zao efa ho tapitra ny orana zao tsika mandeha mandaminy ohatra hoe tsisy fifidianana tonga de mandeha eo ny eo
mbola mamoaka calendrier tsika no izao ato zao zay vao misy fifidianana azo atao ary le izy araka ny tenenao teo hoe raha miverina fifidianana satria 1,273,000 tsy ataoko le tompony le eo amboniny zany ny fahadisoana atao anaty le lisi-pifidianana zany hoe ny doublon sy ny karabanondro mitovy larana rehefa atambatra de manome zay 1,273,000 zay de ho izy am'teny aminao 25% ny olona nandeha nandatsabaty ve no misy olana tsy aio nanakany amin'izy nanakany amin'izy mampalahelo amin'ity fanjakana teny de miapanga teny nga nisy ny teny zareo nakany am'zareo io vato fa manizy tonga de miaro tena tampoka kobokobo marina de milaza tsy anontaniana zay nge tsy niteny nakaty aminay io 25% io e zay koa tsy niteny nakany am'zareo 25% io e fa miteny koa nisy 25% io fotika atao anatin'zay fitovin'ny larana karapanondro zay nefa afaka mifidy le olona ka zay no mampatonga mantany raha verina le fifidianana zany dinona ny zavatra kisarisary isy eto Madagasikara iza nitondra iza ny anao ny fampandehanana raha mpanjakana anao ahoana ndray ny vola ikarakarana an'izany mba eritreretinareo ve zany zavatra zany mampatonga ana miteny hoe mbola fotoana ve zao heritaona teoriana manana 5 taona ny filoha anankiray maninontsika tsy miandry ny fahavitany ny fepitaona izay hitantana ny tompoko tsy teza mitanentin'Andriamantoandro rajoelona ary nytarihany 5 taona tsisy mememena afaka natao ihany ino nge teteza mita lavandria teto Madagasikara aminona tsy voafarana mihitsy ino teteza mita nahitanao prime ministre apetraka miala aninona natao foana eto amitsika ane rehefa atao hoe tiany atao de atao e rehefa zay mampety an'ity firenena ty hipotra marina inona kay ny olana tsy anitsikitsika an'le izy indray mandeha de tsy misy olona voafitaka tsy misy olona diso fanantana tsy misy olona mandeha mizoto hoe tsy mazoto mifidy inona moa ny olana nitranga vokatry reny zavatra reny vokatry ny 1,273,000 iny inona zavatra nitranga Gasikara nitotongana foana nge ny tahany fandraisana anjara mpifidy satria maninona tohina le olona hoe ny vato ny fidiny ny safidy koa izy no vo hitsakitsaka atao anaty hoe za tsy fidy tsony mba azonao an-tsaina moa zany hoe le anjara andraikitry le olom-pirenena mihitsy a no foanany hoe za tsy anao an'izany tsony mba azonao an-tsaina zany hoe lany amin'ny fihirisan-jaton'ny olona ianao tao anatin'le fifidianana satria maninona tsy mazoto mifidy tsony olona ina ny atony tsy mampazoto mifidy ny olona le voka-pifidianana tsy araky ny eritreriny satria fantany zavatra nataony ary fantany fa nisy fanodikodonana n'le voka-pifidianana ao de tsy mazoto mifidy tsony izy fa saingeto Madagasikara nga mbola misy lalàna moa mametra hoe raha ambanin'ny 500 ny tapafitriana de tsy crédible le olona lany fa io na 500 ary ny tapifidy ka lany izy de lany izy na tamin'ny fifidianana Solombavambahoaka anao ihany koa ary raha lany ianao ka lany tamin'ny vato tena hoe ara-dalàna azonao antoka tsara fa tsy nangalatra ianao na ho averin'ny pola ry fifidianana io tsy matahotra hiatrika fifidianana ianao fa satria anao fantatra fa lany tamin'ny zavatra tsy normal tamina doublon tsara ianao zay nge ny olany reo tsy sara eo andana anytanira masamy atrika fifidianana ve anao Andriamantoandro rajoelona sa io efa imo efa nisy an'le référence tsy sa io aza amteny anao Gasikara sa io fa raha za zao ny antanina hoe averina fifidianana Solombavambahoaka antaninga sa efa nantaniko teo ihany zay ka ay moa tadidinao zany lesy efa namaly sasa fa raha jeritsika na averinao itelo risa foana ary zay ty ny masa na averinareo ary ny fifidianana filohan'ny repoblika fa ny apetraka kosa de ty hoe efa hito iny lesoka hito iny tsy fetezana ndao areniny io de mizotsika fifidianana de hitatsika eo vokatra hoe iza ny tian'ololety iza ny tsy tian'ololety de tonga am'izay le fantaniko hoe inona ary zany ny tena tianareo atongavana averina ny fifidianana atao ny fanadihadiana inona ny tena tianareo tena itongavana de aloha ivoaka amin'ny marina zay ny tena tiana itongavana aloha aloha ivoaka amin'ny marina ary zay mahatonga ana manentana foana Gasikara tsy marina aloha zany le navoaka ny asise tamin'ny farany misy zavatra navoaka ny tery Rakotonarivo filoha-lefitra le teny seni andao aloha atao fanadihadiana amin'io aza orina ny lisi-pifidianana zao nge misy hoe aorina ny lisi-pifidianana le fany amin'ny lehibe ny district fa manina ny aorina tampoka ny any amin'ny fokotany manina ny akatina le lisi-pifidianana tao amin'ny tambajotra tserasera seni tao amin'le tranokala satria matahotra ny voa marina aloha ivoaka marina iny ary zay nga makasika an'iny zay no andrasako hoe inona ny tianareo atongavana aloha ivoaka marina ny
antoko tiako Madagasikara mangataka an'izay fa mandeha antsika ao anatin'ny ady hevitra zay raha-pirenena tsy ho toitsika tsy hita andriamatoa Solombavambahoaka ny Madagasikara milohan'izay aloha tia anarotra kely maheno anao miresaka zany mba tia angataka révélation kely momba ny 7 février iny satria anao zany mba tao anatin'ny tao ihany inona ny tena tao ambadiky ny reny iza ny tena tomponatika tamin'ny fitifirana somba manana révélation ihany koa Fidèle Razara Pierre tonga eto amin'ny invité du jour. Ny placeko tamin'ny 7 février dia tao amin'ny le buffet du jardin tao aho zany no mipetraka ny mitifitra aloha zany maramila tsisy akoatran'izay saingy hoe iza le natifitra ny tsy fantatra zany zay no mitifitra ka mpitandro filaminana zany mba tsy lazako hoe mety hoe ozandary io mety polisy fa mpitandro filaminana raha misy ny zavatra tsarovako ny généraly anankiray zay teto amintsika teto mitahi fa lasa korazana ny généraly andrenome dia ny fitenenana n'lay hoe baïonnette intelligente ho an'ny tafika manoloana ny fibaikona eto Madagasikara ao anivon'ny tafika généraly no miteny an'izany fa tsy za tsy na bokotaraire tsy aty na tsy valamby anankiray tsy aty amin'ny soroko fa matoa izy miteny an'izany rehefa misy baiko menanao ianao le mpitandro filaminana dia misy feo amin'ny fieritreretanao koa zany ao ka rehefa ny feo amin'ny fieritreretanao tsy manaky hanao an'izay baiko menanao dia mitoetra le atao hoe baïonnette intelligente fa rehefa ohatra ka ny feo amin'ny fieritreretanao tsy manaraka an'izay dia ianao zany miassume ny zavatra zay raisinao responsabilité amin'ny zavatra tanao teratany malagasy ohatranao nge eo manoloana anao ary mbola hitariako ny sainy mpitandro filaminana foana zany mandraky ty ny androany hoe alohan'ny anaovanao an'le izy dia eritrereto tsara aloha ny fiatraikany iny baiko taterahanao iny fa valabla ho an'ny mpitandro filaminana rehetra zany nareo nampianarina an'izany tsy zay ingeny nampianarina an'izany efa le général no miteny vo mitatiko zay hoe zao ny teneny ny zokobe anareo isan'ny zokobe tao amin'ny akademie miaramila zany général andrenome zany no mamerina an'izany ho amin'ny mpitandro filaminana dikan'izay zany mpitandro filaminana mahafantatra an'izany any amin'ny lesony sy any amin'ny bokony any hoe misy zany fa matoa tanteraka ny zavatra anankiray ataonao dia responsable ianao zany manoloana zay ny zavatra zany mibaiko anao ao anatin'izay na mitenanao hoe ataoko ty fa rehefa tsy resy lahatra ianao amin'le zavatra mpanaovananao dia zo anao tanteraka mihitsy zany any miaramila ny mandany iny baiko iny zay ny amaliko azy eny ary andao resantsika kely ny makasika ny lalam-pirenena fa 420 ihany koa ny manainga zipo arain'ny firiziny arain'ny 3 tsy diso anisan'ny teraka adihevitra be ihany koa ny vidéo zay nalefanao tamin'ny tambandrotra serasera tsy any ty mpitondrana ny adihevitra andriamatoa Solombavambahoaka Madagasikara fa hoe io zany ministry ny asa vaventy andriamatoa hajo andrianaina arivelo ministra ianao mahafantatra tsara anazy ary ny fanotaniko hoe maninona tsy mba niandry tany amin'ny assemblée dia ndresahanao mivantana tany izy na mba natsonao tamin'ny telefona makasika an'ireny foto-drafitrasy reny fa tsy maintsy nalaina baraka tany amin'ny tambadrotra serasera Facebook ve le ministra sy le fitondrana ary voatonona tao ihany koa ny anaran'le filoham-pirenena tamin'ilay tsangambato zay novakianao tamin'le vidéo tsy maintsy nanao an'izany ve ny Solombavambahoaka ny Madagasikara mba hamoaka vedety sy masa hoe hita hoe fa manohatra azo atao tsara nefa ny fanantona mifampiresaka monsieur le ministre monsieur le président nahoany ty tsy vita amin'ny Solombavambahoaka anao na fampiantso amin'ny telefona tony ny ataon'ireo Solombavambahoaka rehetra zay mitaraina any amin'ny faritra zay mitsy azy fa tsy maintsy nataonao karazana fanalam-baraka tamin'ny tambadrotra serasera Facebook fe tompoka rehefa za zany mamoaka zavatra any Facebook dia manala baraka fa rehefa n'olo-kafa mamoaka zavatra any Facebook dia mety ifampitambo avao fa zany fandraisanao azy fa manaiky nefa anao fahazo ataony mifampiresaka mifanantona fampiantso amin'ny telefona ve andriamatoa Solombavambahoaka zay fotsiny aloha ka le teneniko teo rehefa za ve zany mamoaka zavatra any Facebook dia fanalam-baraka fa rehefa n'olona mamoaka anazy dia ifampitambo avao zany efa teo tsy mamoaka sarin'olona misy tandroka tsy mamoaka sarin'olona misy raha na ohatra zany fa sariko ary ny avokako dikan'izay zany tsy manala baraka mihitsy ao anatin'izy ary ty zavatra anankiray ampatriko zay madiso atsika hatramin'izay rehefa mifidy ny atao hoe Solombavambahoaka io rehefa mifidy Solombavambahoaka dia mila fatarina ny atao hoe asan'ny Solombavambahoaka inona kay ny asan'ny Solombavambahoaka misy olo vava tsy milana
fa miteny amin'ny anaran'le vahoaka mifidy anao. Ianao zany no miteny re vahoaka reo nge ty hiteny fa ny sehatra sy ny fotoana anaovany an'izany tsisy dia nomeny anao le vatony iny hitondranao an'izay heviny zay. Dia inona ny zavatra menomenonany aminao san'andro? Député, raha mpampianatra izy. Misy chef Cisco aminay misy chef Zap ao misy draine ao. Fa Solombavambahoaka ny antsony. Député, ahoana ke mikasika ny contrat anay fa zay nge le fa fantatra fa niraisina mpampianatra fram atao amin'ny stand central le niraisina Pabemaso. Fa manino izy tsy makany amin'ny draine? Fa izy tsy makany amin'ny chef Cisco? Satria izy mieritreritra fa ianao efa nomeny anao le vatony isoloanao vava azy. Dia inona zany dikan'iny? Baiko iny fa tsy fiangaviana GASCAR. Le vahoaka mifidy anao no mibaiko anao hoe andana teneno zay ambara tonga mpahefana fantatrao fa mifandraika amin'ity zavatra marary anay ty fa tsy tonga aty aminay le valin'le zavatra takinay. Dia miteny ny Solombavambahoaka, Ramatoa Ministra, Andriamatoa, Sekretera Général, Talian Kabinetra, nareo draine, nareo chef Cisco, omeo valiny reo olona reo mikasika ny contrat. Ohatra ny takitsika le 50,000 ariary, voaka izy iny. Zay ny asan'ny Solombavambahoaka. Mitaraina tena tsy milatsaka ao anatin'ny karamanay nefa ty le mifanarana tamin'ny volana Jolay 2018. Fa maninona ny tsy tonga io? Lasa ianao miteny. Ramatoa Ministra, Ministra fitantanam-bola fa maninona ny tsy tonga ry anatin'ny kitapo-bola mpampianatra? Le 50,000 ariary, janoary, febroary, mars tsika zao. Izy mivoaka iny. Ohatr'izay koa le olona mpampiasa n'le manainga zipo satria maninona? Rehefa tonga amin'ny fampelezan-kevitra dia tonga ny mpanao politika miaraka amin'ny balarora samihafa. Ataotsika ty, amboariko ty, ataoko tsika zao. Omeko anareo ny lanitra, ny volana, ny kitana, masoandro, ny tana masoandro. Tsy vita le masoandro fa hatramin'ny tana nomeny anao daholo. Dia zao. Izy amin'izay ary ny anaraka an'izay zavatra nyresahana zay. Le vahoaka ny mihainy dia mitehaka. Afa-po tamin'le dokam-barotra ao izy dia nandrotsaka amin'ny vato anao e. Ary ianao tsy vitan'ny teny hoe ataoko ty sy ataoko ry. Fa nanome fehim-potoana mihitsy ianao hoe ao anatin'ny 4 bolana farafatarany. Dia vitatsika zany manainga zipo zany ao amin'ny RN 3 mampitohy ny vodiala aparafara-vola Tanambe. Akaritsika 2 metatra ny avony lalana. Asitsika radie. Tsy manainga zipo tsony na ho. Manisan'izay Solombavambahoaka. Ray volana zay ny lasa. Nampatsianga izay. 2 volana zay ho any lasa monsieur le président. Raha ohatra ka tonga dia nanao le vidéo dia marina nenao. Azo enona ny fandarako fio enregistré io. Nampatsiaha taty amin'ny 7 volana mbola nampatsiaha ray volana 6. Tsy ampy ray volana tsony 6. Manao compte rebours mihitsy fa nisy an'izay nidina teo. Tapitra le 4 bolana ary tsy vita le izy nefa nytenenao hoe 4 bolana farafatarany. Midina amin'izay le Solombavambahoaka. Mampatsiaha ny zavatra nylazainao ary nalefako mihitsy le izy dia lazaina fa manendrikendrika ity le kabarin'le filoham-pirenena ajaina mambahoaka niezinezina mihitsy tsy amin'ny ambora ranogara dia ity zavatra lazaina famboarina izy io ny réalité sur place. Ny problème antsika rehefa lany ny olona anankiray dia tsy midina any amin'le toerana nalany anazy, tsy manaraka ny zavatra tokony ho tonga any amin'le toerana nalany anazy. Zay le madiso safidy an'le vahoaka rehefa mifidy. Fa mifidy anazy izy tsy avelako diso safidy GASCAR. Mifidy tiny izy tsy avelako diso safidy hoe mifidy olona akaiky anareo mijery ny fahorianareo ary mitatitra ny zavatra marary anareo. Fa mbola manana 5 taona izy afatsika mitsara. Ka izy tsy miteny hoe fitako anatin'ny 5 taona fa naneso mihitsy azy io au contraire. Misy ake izy milaza manao e. Fa mety afaka 4 taona, afaka 10 taona tsy manesy fe zany. Dika zay anazy zany vita nengany. Dia nyteneny 4 bolana farafatarany. Amiko rehefa 4 bolana dia 4 bolana GASCAR. Ka ny tiako tenenina manko tsy hany ady hevitra tsy zay tsona. Manao ny asanao ianao. Anjara asan'ny Solombavambahoaka manao tatitra ohatr'izany. Fa le fanontaniako Andriamatoa Solombavambahoaka hoe tsy maintsy tany amin'ny tamandrotra serasera Facebook ve nanaovanao an'ireny fampatsiahivana sy vidéo lalàna mametra hoe retany azo atao amin'ny Facebook e. Dia tsy ataoko ao izy. Tsy any amin'ilay Facebook fa tsy mba afaka mifanantona ve ianao na fampiantso amin'ny telefona amin'ireo tompona ndraiky. Nareo nge Solombavambahoaka e. Misy nge fiona Solombavambahoaka sy ny gouvernement te sehatra zay ahafahana manao fitarainana nanaraka tsara ny fanontaniana tamin'ny fanarahany fanatrehany
gouvernement sy Solombavambahoaka nanatrika tsara ianao de inona no teneniko tao eny ndresaka anio anao fa le tiako tenena le vidéo le vidéo tiako rehefa niteny anao ndresaka zay resaky ianao ka anaraka zay le fantaninao ra ianao ihany tena fa andematoa ministre mba tonga ianao tsy tonga tsy namaliny antso ianao tany amin'ny assemblée tonga ndray ianao makany amin'ny bra ohatra fataon'le député rehetrarehetra zay mihaza fangaro ka de makany amin'ny filoham-pirenena ndray ianao tsy maninona rajoel iny filohajaina mambahoaka izy no niteny an'iny tary aminy any ary zay mahatonga ministra tsy taitra izy satria tsy izy nge no niteny ary ny azy ay mihitsy ne tenenako an'le président président za nge rehefa manao ny fandara koa misy style ataoko zay hoe allo président miteny marina amin'iny makany aminy au contraire ary manampy anazy ny fisian'ny fanoerana ne GASCAR ka tsy midika ho lafiratsy ny fitondranao fanjakany ha manampy anao azy mampatsiahanao ny zavatra tsy vitanao ao anatin'le fampanantenana nataonao mba tsy ho lasa fampanantenana pokaty ka tsy ny ministra ny nampanantenan'le voakana Madagasikara e fa raha zany de iajo no fidina iajo nge kandidata amin'ny fifidianana filohan'ny republika efa manina tsy reny nge afaka efa nilatsaka tary aloha e tany amin'ny 2013 izy de efa nilatsaka ka manina tsy fidin'ny voakana Madagasikara ho lasa filohan'ny republika na tsy mifidiny voaka malagasy satria tsy naresy lahatra tamin'izany fotoan'izany andriamatoajo renanarivelo fa aty aoriny rehefa hita ny fahatsiavaka de nanoana andriamatoany rajoely izy dikan'izay tsy izy no kandida ny fidiny fa andriamatoany rajoely ary le niteny tsy ajo andrenanarivelo amin'ny ministry ny asa vaventy azy fa ny filohan'ny republika amin'ny filohan'ny republika azy ka tsy afangaro kosa zavatra nytenena andriamatoany rajoely tsy ataonao mifamaty tonga de hoe fatoranao am'izay tenin'andriamatoany rajoely ajo andrenanarivelo hoe ity teny fa anjara no mibaiko ny ministry ny asa vaventiny de io no manatanteraka fa itsika rehefa misy zavatra teneny le filoha no mametraka amin'le filoha hoe monsieur le président raha zavatra ohatr' zany ny resahanao tokony mba nibitsehan'ilay ministra ianao aloha hoe zao no mety tsy mampety an'io fa dikan'izay manoro voana anao le olona miara-miasa akaiky aminao ianao nge androany GASCAR miteny hoe récupération politique atao amin'ny mpanohatry e ny mpanohatra miazakazaka am'zao zany miteny aminao hoe raha ny tena marina ne miara-miazakazaka mpanohatra koa ne nanolo ao anatin'ny fanjakana io zay am'izao fotoana zao mitranga misy atao firenena io ary reo azany mety hanongana an'io malaky no zay zay mahatonga nam'teny mionga-potsiny io mety tsy avy ety ivelany akory ny ampiongana an'io président raha tsy maila izy fa avy ao anatiny any zay no mampatonga na miteny hoe inona zany no mba torohevitra omenao an'le filoha zany mba afahatsika mampandroso an'le firenena elana am'ty vidinana andalambe lava sy fanonganana lafiteny aminao hoe hidina andalambe teo e elana ka zany tsy miteny hoe isy fa elana am'zany zavatra zany satria tondra fifampitezana hoy ny Solombavambahoaka teto raha nanomboka amin'ny fandarantsika de zay mampatonga namantany inona re mba torohevitra omenao an'izany filoha zany raha fantatrao fa mety ny namany any no anongana anazy andriamatoa Solombavambahoaka no Madagasikara za mpanohatra tsy mpanome sosikevitra amin'ny président ny asako am'tsikerana azy zay ny rôlako fa le fitsikeraako anazy raha enony de ao anatin'izay izy no mijery ny antsiny ny diany za tsy hanosokevitra azy misy satria raha mpanosokevitra an'le filohan'ny republika zany de tsy manohatra fa lasa milahatra aty amin'ny ministra ajo andrenanarivelo ny premier ministre Théoluka Mivital reny milahatra am'ireny le mpanohana reny milahatra miala milahatra am'ireny zany raha ohatra ka mpanosokevitra ny filohan'ny republika fa za mpanohatra azy fa ao anatin'ny fanoherana zay hoentin'ny mpanohatra raha ohatra ka mandray tsikerany olona mitondra de afaka manitsy ny lalana ary zay fa nangeny tsy nety eto amitsika rehefa tonga amin'ny fitondrana io ny mpitondra de lasa be marenina de dona am'rindrina de rehefa midona am'rindrina zay am'izay vao miazakazaka hoe avy dahoany resiko afa zany efa niteny ianareo mpitondra io sokafy ny varavaranareo de enoy daholy ny olona rehetra fa ny fady so ny mpitondra rehefa tonga amin'ny fitondrana de manidy varavarany ta de za isa am'izay ihany ata de rehefa avy eo am'izay ry cerveau tsy mavita miaro an'le fanjakana akory jereo zany ny cerveau anankiray na lefa tary amin'ny dondresaka zay avy eo tenena tsy avy ety aminay ray iny fa
de nalefa ndray anankiray de nanaovan'olona atsika ana sisy ohatra mampimety anankiray ty resantsika ny makasika ny lalana tsy tianao le resaka cerveau tsy le cerveau fa eto amin'ny l'invité du jour tsika lasa miresaka fandarana tsy le fandarana fa le olona ny anany resahako hoe tsy maharo fanjakana ny olona pomba le fitondrana am'izao fotoana zao satria maninona ailika ao mpanao politika fa rehefa tery ianao vao hitady mpanao politika ao sahirana eo sahiry za de mitena de mato Solombavambahoaka Madagasikara Fidèle Razara Pierre anisan'ny nanomboka nafatarany ny mponina Antananarivo anao ny ataontsika hoe firotsahan'ny candidat bentanana tamin'izao fotoana Andry Rajoelina ny raharaha 7 niaraka tamin'ny Andry Rajoelina ianao nandeha ny fifidianana 13 niaraka tamin'ny premier ministre teo aloha Camille Vital nandeha ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tazany ianao niaro an'izany filoha zany ny filoha ny resahako eto za aloha tsy de nahitanao niaran'le gouvernemanta io ndray ianao zany io fa miaraka amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana maromaro zay anaran'olona voatontonoko narahanao sy nitoananao zay matsiaro tena ve ianao fa ataontsika hoe naitra raha fanaovana politika tsy mpivadibadika palitao ve zany Solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre zany tompoka misy neutralité ohatr'izay anao moa zany anaty le fanaovana politika raha ohatra ka hoe zay no tadiavina raha vao neutre anao zany de tokony tsy manao politika zay aloha zany zavatra mazava zay satria raha vao neutre ianao dikan'izay tsy manana safidy mihitsy ianao zany raha ny États-Unis anao manao politika de na ianao démocrate na ianao républicaine zay ihany zany tena fandimbo mitondra reo zany ny arahanao reo misafidy ianao zany zay le teneniko tary aloha ny safidy no maritra ny anjara ke anjaranao no misafidy aiza no mitovy amin'ny fijeriko sy ny firaian-kevitro amin'ny politika tsy misy fahavalo mandra-pahafaty zay aloha de apetrako fa ianao kosa zany mila mahay misafidy am'le resaka tsangakevitra fa tsy nitsangan'olona tsangakevitra raha tsangan'olona no nanaovana politika tsy mahita na miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana ianao raha tsangan'olona oa raha olona zany fa no izy tsangakevitra de zay mampiaraka anay am'izao fotoana zao hoe le hevitra satria hitanao daholo zavatra mitranga hitanao le zavatra mandeha ianao manana ny tsangakevitra ao de no manakaiky an'izay tsangakevitra ao zay zany no azonao iarana midina teny amin'ny 13 mege ny tim tamin'ny député 73 iza no nitondra tamin'izany fotoana zany Hery Rajaonarimampianina fanoenany ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy président Marc Ravalomanana zay le hoe tsangakevitra zany eo ny iarana fa tsy midiky zay de hoe milatsara ianao président Marc Ravalomanana fa Hery Rajaonarimampianina no anao avy ato aoriana milatsara ianao Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa Marc Ravalomanana no anao avy ato aoriana tsy zany fa inona ny hevitra misy inona zavatra mitranga eto amin'le firenena androany io olona rehetra io de samy tiana soa ty firenena ty daholo fa ny fomba tongavana am'izay samy hafa ny fomba entana manatanteraka an'izay samy hafa fa samy tiana soa ty firenena ty daholo ny olona rehetrarehetra de eo no mijery ianao zany ahitanao hoe iza ny diso aiza ny mahadiso mihevitra ara-politika hoentin'ny ty olona ty de iny zavatra iny tsy mahazo rariny iny raha tsy efa hitany olo zay na tonga atsika tany aloha ny tena ny MFM no enjana be raha fa makafakana tsy hoe ny MFM no enjana be raha fa makafakana fa tsika diso mijery eto loatra tonga de eo atendrokorona foana ary tsika tia vao zay ny zavatra olana amin'ny fomba politika amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara tia vao tsika nefa le vaovao rehefa aveo ahitantsika lesoka de lasa tonga de mivadika tranay mivetivety de mitady vaovao ndray tsika de iza ndray ny vaovao de iza ndray ny vaovao zay foana zany hoe asy volom-baovao olom-bao fa le izy mila fantarina tsara hoe avy aizy ty olo ty nanao politika isona tsy nanao politika mihitsy na indray mandeha fa lanitsika anatina fifidianana tsy fantarao laly am'izay le izy de gaga am'izay ty koa tena tsy alaka mihitsy ty olona fidina ity fa tsy talao mihitsy na iteny ary tsy vitana satria manino ianao mihitsy no manaiky an'izay fa raha ohatra ianao ka tsy manaiky an'izay fa mijery tsangakevitra de tsy makano tsony ty firenentsika ty manomboka zao hoe aleo aloha ny hevitra hoentin'le olona ifampizarany aminao no henonao zay ianao vao miroboka mifidy azy fa tsy ty kosa vao sady bogosy hoay ty mety amintsika sady mizara zavatra tafiditra ianao rehefa aveo ay zavatra hafa mihitsy hoentin'le olona rehefa tonga mifidirana izy zay zavatra zay zany ny alantsika amin'ny tele hoe ho ataoko ty io moa fa teneniko foana le fampanantenana be loatra de farany le tsisy tanteraka Toliara piscine olympique Mazenga ravana tsy mitsangana ny kianja mitafo io zao ravana le kianjana daboly
ahena le abeny menarembatolazaka moa zany kazarasolonjatovy io koa ny tenenako hoe efa bolana farafatarany koa hatramin'izao mbola tsy vita fa 4 volana tiarina de lazay hoe mandeha nge le asa zany tsy miteny hoe tsy mandeha le asa fa hoy zay efa bolana no ny teneninareo anaovana azy hay zao le efa bolana tapitra ihany mbola tsy vita le izy zay zavatra zay le mila apetraka tsara mila miaintsika rehefa miteny ny mpanao politika inona no ny teneniny de zay no averinao aminy rehefa aveo afahantsika mitsara azy mpanao politika de tsaraina amin'ny zavatra teneny sy zavatra ataony io tsika mahay makafaka tsara hoe inona marina zany toanany ty olo ty inona zavatra nampanantenany ty olo ty ary zay mahatonga atsika miteny hoe zay tsy matahotra na ho averina ary ny fifidianana ary zay matsapa fa ifadisoana tao amin'io a karatra io de antony anankiray tsy mampisy lanjany iny fifidianana iny de maninona tsika manaiky an'izany zavatra le asin'le fifidianana mihitsy ny apotika 1,25% ny safidin'le olona ny fidy no very asiny noho ny fitovian'le karapanondro ty misy antony anakirangeza-be a magravy n'le fitovian'le karapanondro ohatra zao aka olo anakiray tsika hoe Alexandre mialatsiny am'izay mananarina Alexandre nigadra izy ohatra donc olona misazy a tsy afaka mifidy fa Alexandre rehefa namboaranao karapanondro ka tsy ataonao milaharana karapanondro Alexandre le tamin'izy nigadra dikan'izay afaka mifidy Alexandre de mitady anaran'olona misy Alexandre fotsiny de apetraka de Alexandre ny olona mahina azy Alexandre ty fa mety tsy hainy akory izy nom de famille fa Alexandre io aloha ozy le olona mahina azy amin'ny fiarahamonina tonga izy anatin'ny borofadatsambato misy karapanondro ara-dalana tsara voasoratra anaty Lisi-pifidianana mifidy Alexandre ianao ke GASCAR raha mandeha any Analakely ianao de antanino olona hainareo ve hoe lara karapanondroko fa raha hainy lara karapanondronao a de tsisy fiatraikany zany le karapanondro mitovy fa tsisy olona hainy lara karapanondronao any Analakely raha tonga any ianao mba tenenao aminany numéro karapanondroko e fa ty fokotany fa eo fokotany fantatr'olo le GASCAR ny anaranao e de rehefa mifidy anao zany mety sanatry mivava GASCAR ianao tsy gadra mihitsy za mijoro tsara anao mihitsy raha ataontsika hoe voasazy ary ianao ka tsy mahazo mifidy aferanao ianao zany mahay an'izay fa le olo anatin'le fiarahamonina tsy voatery hay an'izay daholo fa rehefa misoratra ao anatin'ny karapifidianana anatin'ny Lisi-pifidianana hoe GASCAR io zany le anarana mitovy averiam-badika ary karapanondro le olona averiam-badika ary no mitovy ao fa tsy le anao le aniny a tsy le anao le tena anao le tary aloha de miditra anao ay GASCAR ty jereva GASCAR no misoratra ato izy tsy mahafantatra tokoa ve numéro karapanondro GASCAR voasoratra anaty Lisi-pifidianana GASCAR mifidy GASCAR ange azonao le izy ahoana moa tsisy fiatraikany any amin'ny fifidianana zany zavatra ohatra zany ve de tsisy fiatraikany ianao ary zany olona fantatr'olona ao mbola tsy sarotra mbola narahana maso hoe ianao sa tsy ianao io karapanondro a nefa ianao olona fantatr'olona de iny olona tsy fantatr'olona zany de ahoana zay nge gravy amin'io e ary nanao déclaration mikasika an'io ny Italie général ny imprimerie nationale fananina no nyroahana fananina raha ny aniny de nandraisana fanapa-kevitra tamin'izany fotoana zany de lazay fa hoe tsy tomponantoka tamin'ny fandroahana ny Italie général ny imprimerie nationale koa zay fa ny teny DG ny imprimerie de tsy nanao ary ny teny izy tamin'izay fotoana zay hoe misy fanaovana karapanondro fosika nanamarika an'iny président Marc Ravalomanina tamin'ny fidiana faharoa ny nanaitra ny CENI ny teny ny ministre ny intérieur tamin'ny président par intérim Marivo Rakotovao fa tsy nandraisana fanapa-kevitra ary tamin'le révélation nataon'ny Thierry Rakotonarivo mazava nge ny teniny ny ministère ny atitano izy ny tompony antoka tamin'io de manina raha mba atao le fanadiadina fa Thierry Rakotonarivo ndray no esorina zay nge le zavatra tiako teneninao anaty de raha zay anao fa miaro any Thierry Rakotonarivo nefa zay le ny teneniny de zavatra atao mifanohitra am'le zavatra teneniny daholo lefa izy tompona andraikitra eo anivon'ny CENI no miteny fa tsy hoe olo-kolopona eny ary efa nisantsika ihany iny tany aloha fa somary mamaraparana fandarana antsika ny fotoana mandeha any andriamato Solombavambahoaka misy miresaka fa tamin'ny anao mbola tsy Solombavambahoaka ny teny ny tsikera ny amin'ny zavatra rehetra zay heverinao fa tsy mety eto amin'ny firenena nandeha niresaka fa natahotra mafy delona kely aloha ny fitenenany zalazay a ka niazakazaka nanao Solombavambahoaka satria tany amin'ny 13 tsy lany izy de nitady toerana mba ahafany mahazo an'le immunité parlementaire ka zay mampatonga anazy io sasabe mitratrevatreva be masamy teny amin'ny rehetrarehetra satria manana immunité izy a manahoana ny azonao avaly an'izany marina ve zany tompoka nilatsaka angazy ahy tamin'ny 2024 tsy nilatsaka ninina nge zany fanasany teny ary nitratrevatreva tsy natahotra koniny zao a no miteny lazay nafa matahotra 2024 ange va talohany zany akory any
ny fanasany teny foana zange hoa efa io be io hatramin'izay nafatarana ary io nge nosotomana naniaraka tamin'ny andro rajely fa tsy hoe fidely tena kaliny iny a de andanatso izy araka amitsika fanatsona mihitsy hoe zay makaty ty fa tiako tompo vavy ty sady tsy mitsatsaka zay mihitsy le terme malaza azy de nanoana ny andro rajely ary natonga ny andro rajely teo amin'ny fitondrana satria zanina tsy natahotra mihitsy tamin'izany fotoana zany ina tamin'izany tsy natahotra teo amin'ny fahefany tanteraka mihitsy ange zany président Marc Ravalomanana zany naongana e tsy nindriko foana zany hoe naongana io zana manko rehefa tanterina laza hoe zay tsy nanongany tsy marina nanongany tsika ina manina androany any tenenao hoe matahotra de lasa milatsaka Solombavambahoaka zange tamin'ny 13 nirotsaky de nina tamin'izay tsy teneny hoe natahotra n'izy raha tamin'ny 13 e de natonga naniditra Solombavambahoaka silany ariaky tsy natahotra mihitsy zange teny foana e tsy mbola ary nikatona ny vavako nany hoe nalefa tany amin'ny gendarme nalefa tany amin'ny violon natao sazy miatra hoe jugement par défaut any amin'ny fahita lavitra ianao mijery fa ianao de migadrery tana tranomaina sazy miatra mbola tsy ary natahotra zany a mbola tsy nahita anareo ka mitondra garde du corps tsary nisy an'izany nandeha reny teo amin'ny resaka teo amin'ny 13 mai reny a tamin'ireny ange nasiana torina tany amin'ny tribonaly inona nisy olona fitonareo tamin'izany fotoana ka miresaka an'izay ihany ianao a maranatsika anazy anisany naneho hevitra mafy ianao tao ao ary napiakapio makasika ny raharaha Claudine Razay Mamonjy eo ihany koa ny mpandraram-bola Rajona amin'izany fotoana zany nanambary ianao fa karazana intimidation zany tamin'ny fandaranao a ankehitriny manao ahoana ny fahitanao an'izany zava-mitranga ara-politika eto Madagasikara zany satria raha ny vesatra zay aseho an'ny tompona andraikitra aloha eto de hoe ananany fanjakana tsosa amin'ny alalana etra tsy voaloha ka tokony arotsako anaty kitapom-bola ampanjakana ireo olona izay voatonontonondreo topoka taloha za no niteny de tamin'izany fotoana zany ny olona niteny hoe ia tsy fitiavana an'le fanjakana fiarovana be fahatany andreo satria namana fa taty arina nge tsy nila niteny tsony a zay nge le teneniko foany aza maiky amin'ny onganan'Andriamatoandro Rajely aloha anareo fa manjary tsy hitanareo ny aratsiny fa zao izy io mipotra tsy kelikely hatramin'ny ao an-trano ary aripany ny ao an-trano tiako tenenina hoe zany tery Rakotonarivo zany ka nendany tany amin'ny Andriamatoandro Rajely tany fa jereo nanaovany anazy eo androany lakileny fandresena tamin'izany fotoana zany fa jereo nanaovany anazy eo androany rehefa manao fanambarana zany tery Rakotonarivo zany zavatra hitanao mihitsy fiandaniny zany tany amin'ny fitonanandro Rajely fa kehitriny jereo nanaovany azy eo zay le tiako tenenina hoe aza maiky amin'ny onganan'Andriamatoandro Rajely fa manjary tsy hitatsika ny aratsiny fa aloha hipotra tsy kelikely de zay le tiako tenenina tamin'ireny ny teny a tamin'izany fotoana zany misy zavatra tsy aradrariny io inona zavatra nitranga 1250 milliards ariary raha etra fotsiny ny GASCAR ny 1250 milliards ohatrina zany le tena vola le olona kina mbola hijanona eto Madagasikara raha manana an'izany ianao raha na le etry fotsiny ary ny anananao efa fanjakana anankiray mihitsy nge manana zany 1250 milliards zany mba ho hitan'ny GASCAR ohatrany azy reny trano ansinan'izany nefa lazainao fa etra fotsiny etrany ampahany amin'le volan'le olona tika sany tena manana tena hoe miopapana le olona hina ny janony eto Madagasikara jereny izy mipetrapetraka tany amin'ny toera tsy haiko hoe any amin'ireny le nosy tena milay be sotra zany manao fiainany normal raha manana an'izany vola zany Claudine Razay Mamonjy lazaina fa 59 milliards hôtely manao sakafo de fatorimba iny fa ohatrina matorindray alina ao anatin'le atao hoe NC no de tafakatra 59 milliards zany hoe 10 milliards anatin'ny 10 taona 10 milliards d'ariary isa taona zany farafakeliny ny vola alohany io ohatra mampitany tena zany raha ny NC no andoavanao 10 milliards d'ariary isa taona no voately io zany andoavantsika aza hotsika ohatrina ray zany izy de iteninao zany fa marina fotsiny reny chiffre reny zany fa ny olona nety de politika mazava be zany satria ve nihetsiketsika ny SVM mandroany nanao conférence débat tao amin'ny Carlton tany Tuliary miakatra foana Rivo Rakotovao mitondra fitsikarana ho an'le fitondrana sanao Rivo Rakotovao satria filohan'andro mpanjakana tsy voakitika ao de any amin'le eritreretina fao marefa ianao manapatra fahefana hoe rehefa tinika andaitsika de tsisy mamatsy satria zay le tahotra
matahotra ny te zay le teneniko hoe raha tena lany tamin'ny mariny ianao a tsy matahotra ny sezanao zany ianao gasikara raha tena lany tamin'ny safidim-bahoaka ianao tsy matahotra ny ongany amin'ny fitondrana ary tsy matahotra amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ary matsilo saina ianao amin'ny fandraisana fanapa-kevitra satria tena feom-bahoaka ny feon'Andriamanitra raha tena le vahoaka ny malany ianao a dia misy bitsik'Andriamanitra makany aminao zany hoe zao ataovy fa tsy ho resy tondromaso ianao amin'ny fanapa-kevitra raisinao fa ianao tsy lany tamin'ny norme dia miaya foana mahita dévoile partout gasikara ty zao mety akambavany anahy dia mety misy dictaphone kely any anatin'ny postiny any dia mety za tsy andray zavatra misakafo megny gasikara anahy fa sao dia miaraka amindry andro radio miaraka amindry marikaravalomana izy dia am'saviny a nefa mety mandeha anapo hoe ty misy oviva fa mafanitsika dia misotro rano kely fa lasa aya daholo ny zavatra hitanao rehetra tsisy milatokisanao tsony nan'olona eo akaiky anao ary tsy atokisanao tsony ayainao daholo sao dia ty hay ndresaka tamin'ny delona kely fa mamadika anao zany misy ministra tamin'iny gouvernement tatelo ty niala ny ministre fanabeazam-pirenena lazaina fandresaka taty amin'ny gazety mipanoatra dia zay ny analana azy satria miayay ianao nefa raha nisy ny namonon-tena ny akaranao teo amin'ny fidirana indritra amin'ny fifidianana le ministre fanabeazam-pirenena tamin'izao ve sa le ministre fanabeazam-pirenena teo aloha le ministre fanabeazam-pirenena amin'izao sady tsy teny amin'ny ty résumé tamin'ny 73 député no tsy nanao propagandinao nandritra nanaovanao amin'ny fampelezan-kevitra nahalany ianao fa le olona nahalany ianao fo sofinao ohatran'ny tsy te satria naninona resaka mpanoatra zay ny tiako tena ianao hoe politika daholo ny ao anatin'ny reny aya sao dia raha ohatra ka tsy metsika vesatra mahabe zany mbola Joseph Rajona zany ka sao dia afaka rehefa aveo a sy tsy hita nitazomana azy dia mety anampy any président Marikaravalomana na anampy ny mpanoatra dia iongany eto tsika matahotra n'le toerana satria maninona mamy le toerana ka rehefa maminareo le toerana ho eto amin'ny norme araiso amin'ny norme dia ho eto amin'ny norme fa raha tsy zany dia iayanareo zay le mahatonga ana miteny hoe tsy mila ongana fa miongapotsiny inareo dra matoa Solombavambahoaka ny Madagasikara maranantsika ny adihevitra mpanao gazety ananaroatra kely satria Solombavambahoaka ianao nandalo tao aminareo ny lalàna mifenin'ny serasera ny code de communication fantaniko aloha voalohany inona mba anjara toeranao a tamin'izy iny andriamatoa Solombavambahoaka ny Madagasikara za membre ny commission za mpikambana ao anatin'ny vomiera ny serasera ary za président nanomboka voanandeha ny adihevitra mandra-pifarana ny adihevitra misy mpikambana ao anatin'ny vomiera ny serasera io aminay eo amin'ny anteny miara-pirenena fa tsy niaritra ny nanomboka tamin'ny voalohany hatramin'ny farany fa za nanomboka voalohany miaingy iny sakafo kely fotsiny verina teo a azonareo porfon zay ary ny adihevitra isan'andininy tamin'ireo a technicien ny ministère raha fiesina inona niaro ny mpanao gazety a ary tafitako izy a satria fantako ny fa efa mividitsika mpanao gazety teo amin'le resaka onitra velesiny ty fanjakana ty mafy mihitsy tsika teo amin'ny resaka onitra tena million d'ariary be da be amin'ny fomba ahoana ny andoavan'ny mpanao gazety 5 millions d'ariary farany ambany amin'ny fahadisoana amin'ny zavatra soratana na zavatra tenenina na zavatra avoaka tsy vitan'izany dika zay zany esorona ho aminy mihitsy le fahefana mampanao gazety azy satria no izy dia mandoa vola be le patron gazety tsy mety zany dia niady ao hoe ampidino ary niady hatramin'ny farany ary nidina io tao anatiny anteny miara-pirenena nidina lay tafarany ambany ny vola alohan'ny mpanao gazety izy iny moa mbola tsy lany satria lany tao aminay fa mbola miantona ry amin'ny anteny miarandolo fa rehefa voaka izy ny farany dia hitanareo taritra zay zavatra zay hoe zay ny zavatra ny adivana niady koa tamin'le resaka hoe androm-panjakana satria za ao anatiny misy zany ah eo a mitondra kaskety mampanao gazety fa misy koa mitondra ny kaskety a zay Solombavambahoaka ana tena anaja tsara mihitsy a mahandrom-panjakana ny atao teny miara-pirenena tena andresy lahatra n'ireo namana rehetrarehetra atao hoe androm-panjakana ty misy atsika ty zany hoe misy zavatra mila arovana atao anatin'ity dia zay moa tsy zaka ministra tamiko le za mipetraka eo amin'le toerana Solombavambahoaka atao akory ny vahoaka ny fidenao Solombavambahoakako dia mametany dia manao ny asa koa zay le asan'ny Solombavambahoaka teneniko anao manao ny asanao anao Solombavambahoaka anao fa tsy hoe ianao zany ao anatin'le vomiera dia ianao mpanao gazety dia le mampanao gazety anao fotsiny jerenao fa tsisy rarahinao an'ilay androm-panjakana misy anao akoriny tsy a misolo tena andreo mpanao gazety nama reo Solombavambahoaka nama koa atao anatin'le vomiera ny serasera dia niaro an'iny hoe rehefa zavatra kosa natao hoe huis-clos efa tsy azo ny be sy ny maro atrehana zany dia tsy tokony azo avoaka tsony fa ny fivoriana teny miara-pirenena dia misy natao hoe séance plénière da ao anatin'iny fivoriana azo ny be sy ny maro atrehana
dia eo zay zavatra mivoaka rehetrarehetra avoaka ampanao gazety tsisy olana mihitsy. Fa niteraka devitra kely mantsy raha misy fivoriana huis clos ka nisy mpandray anjara tamin'le huis clos anankiray no mivoaka ka zay azo enjehany lalàna izy satria zay le lalàna taloha dia io no tadiavin'ny ministra amin'izao fotoana zao ho tsofina fa tavely iny lalàna iny satria naverina daholo le endriky le lalàna zany dia iny le mahatonga le izy tsisy afaka manao an'izay indray satria enjehany lalàna raha voatra ka atao le fanadidina avezy ty source ty dia hoe ty Solombavambahoaka ty namoaka dia enjehany lalàna miaraka amin'le mpanao gazety. Iny ary andriamatoa Solombavambahoaka ny Madagasikara efa tafiakatra ola roa tsika niresaka teto a nazaranatrana azy anefa manapetra amin'ny fotoanantsika andao tsika marana ny fandarana omeko ray minitra farany angambany ianao tena hoe ray minitra amtinana zay zavatra rehetra na mety hoe misy afatra na sala am'izany a raha tsisy ianao dia aloha tonga dia faranantsika ary vomaika mety aminazy zany tsy manino angamba hoe fanampiny fara hofitinina le zany a zavatra adinrova hoe hofitiniko anatin'ny ray minitra na zaza ny baka plus 24 mety tsy vitako zany fa fanampiny ngamba zany no entiko ao anatin'le izy ny ahy zany fanampiny dia tsotra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra sahy mijoro amin'ny fahamarinana zay ny afatra hoe rehefa misy zavatra marina fatatrao fa marina dia mijoro aza matahotra mino fotsiny any izy président Marc Ravalomanana zay fa mijoro amin'ny fahamarinana fa tsy mahafaty antika io ary zay mamarina ny tenin'ny président Marc Ravalomanana hoe raha mbola misy koa farany dia tsy foana tsikory ny fanantenana za zany eto dia miteny hoe nareo eny Ambotry Manjaka manana marina dia mijoro nareo amin'ny fahamarinana ohatra dia ohatran'izay koa tsika manoloana ny resaka karapanondro dia mijoro amin'ny fahamarinana aza matahotra mihitsy mijoro amin'ny zavatra marina na eto tandrazana ianao na any ampitan-dranomasy tenao a dia mijoro foana marina fa tsy hanenenanao zany ny marina tsy mba maty ary ny soa atao le venam-bola zay zany ny anyteniko fa aleo any tsy manao ny marina mety ahazo voninahitra vetivety dia tia ny teniko amaranako azy gasikara todika tsara any amin'ireo mpitondra todika tsara anareo ny hery anareo fanjakana anareo ny voninahitra fa mandrakizay tsy misy anareo fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra fa ny mandrakizay tsy misy mankasiraka anao andriamatoa Solombavambahoaka ny Madagasikara nanaiko vahiny ny fandarana l'invité du jour tamin'ity aly ity tsy hivitsika tsy hivina amintsika ampijery Solombavambahoaka ny Madagasikara voafita any amin'ny district any Ambatondrazaka andriamatoa Fidèle Razara Pierre araka nambaraka teo manana kasikety maro ihany koa izy ma hoe mpanao gazety fa patron de presse ihany koa izy flota régional ny azaid radio télévision izy ihany koa dia mpikamana ao anatin'ny fikamana gogona io moa le hoe olona avany Ambatondrazaka ray mpianakaviana ihany koa izy everina fa anisan'ny ataontsika hoe fitaratra ihany amin'ny fiarahamonina leader d'opinion satria karazany manolo tena mihitsy ianao amin'ny firenena sy ny fiarahamonina andriamatoa Solombavambahoaka ary anisan'ny mpanao gazety fantataza farany via mankasitraka mankatelina anao mahazo manindry kely farany misy zavatra diniko ndao ary ty zavatra ty adiniko ho an'ny PTF zay le adiniko hoe reo mpiaramombina antoko amintsika zany zay nandany vola tamin'ny fampandehanana fifidianana teto Madagasikara io zava-misy a dia sitomina ny lakolosy iny a no misintona lakolosy amin'iny koa sa tena misintona hoe ataova fanadihadianareo a iraisiny andraikitrareo a manoloana an'io a fahadisoana eo amin'ny resaka Lisi-pifidianana zay mahatratra 1,273,000 zay zany mankasitraka tompoko ity ampamaranana ny fantaniana eny satsira sitraka ao eny fotsiny na tsy fotsiny ny valiteninao andriamatoa Solombavambahoaka ny Madagasikara mandeha ny resaka amin'izao fotoana fa misy to karazana mpandraraha mamatsy volana zany Fidèle Razara Pierre zany marina ve zany tompoko raha misy dia aza misalasala mihitsy alefasa raha ohatra ka tsy hividy anahy fa raha vidinareo tsy ho azo nareo vidina mihitsy fa raha hoe fanampiana amin'ny fiara-miasa raisiko fa raha hividy anahy dia efa mipetraha any aloha fa tsy tonga zay hoe nangatako teny satsia zay valiteny tsy maninona mankasiaka anao andriamatoa Solombavambahoaka amiraso anao ihany koa ary maniry mbola hiverenanao amin'ny fotoana raha toka ilain'ny fandarana moa ianao mankasitraka tompoko eo tompoko raha soatsika rehetra nanaraka ny fandarana hatrany farany misaotra anao ny ara-ny ary tolo taminay tamin'ity aly ity mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy veroma tompoko